Manantitra ny araba mba ampirarintso antsika mianakavy izay manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada amin'ity andro vaovao ity talata 20 Jona 2024 isaoran'ilay nahary noho ny nanomezany antsika izany andro vaovao izany noho ny fitantanana sy ny fitahiny no mahatonga an'izany ka dia tsy ataontsika mbanjavatra izay fisaorana an'ilay nahary izay satria tsy havity ninonetotsika raha ny herintsika fotsiny no ianterana fa io moa zany ny fitahin'ilay nahary akoatran'ny izay dia isaorantsika ety ampiandohana ireo teknisianina izay mikirakira ny teknika eo ny atao amin'ny foibe eo ny any amin'ny faritra maro samihafa rehetrany mampifandray antsika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo ho an'ny eto Madagasikara ary eo ihany koa ny fampitana an'izany makany andafy any amin'ny alalan'ny YouTube sy ny Facebook moa izany indraindray misy hoe tsakoahana ny fandraisana ny sary sy ny feo sy ny sisa dia io moa amin'ny ankapobeny tsy dia miankina amin'ny ety loatra fa miresaka connexion sy ny rehetra ny efa fantatsika izay fa ny zava-dehibe dia ny hoe ny fanarahanao ny fandaharantsika akoatran'izay dia isaorana manokana ianao izay manokana fotoana miaraka aminay amin'ity fandarana ity satria zava-dehibe zany zava-dehibe no ny fahatsapana ny hoe tsy mahambany zavatra ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao ny fiainan'ny malagasy mandinika isika mandinika ary ao anatin'ny fandinihana no akana fanapahan-kevitra isanandro akana fanapahan-kevitra amin'ny fotoana manokana ho an'ny firenena raha tsy resaka fa tsy fifidianana sika na ahoana aloha izay mifantatsika fifidianana prezidan'ny repoblika amin'ity taona ity marina fa tsy tompon'ny ampitso isika ho antsika izay mino zany mino ho antsika kristianina ho antsika mino an'Andriamanitra tsy tompon'ny ampitso fa an'Andriamanitra zany kanefa na zany na tsy zany aza matahotra fa mino fotsiny ihany zay ilay teny sy tena hoe ianterantsika ka mifantatsika dia hoe fifidianana amin'ity 2024 ity ary tsy misy matahotra fifidianana eo ka mandra-pahatonga an'izay hoe fotoana naovana ny fifidianana prezidan'ny repoblika amin'ity taona ity zany dia misy ny fanazava-kevitra etsero ary tena ilaina izay fanazava-kevitra izay tena ilaina satria mety misavorivory ny saina fa ahoana ihany rianina miteny an'izao ny ato miteny an'ity toa misy zavatra mipotra indray ianona hono mananina indray mombamomba azy tsy fantatra tsonona gasy sa vazaha zany mantsy zao ny resaka mandeha zany zao raha mba teo vazaha dia mba ahoana vazaha taratasy sa vazaha fisainana lalina be zany ary misy dikany izany rehetrarehetra izany zany be dia be ny fanontaniana izay miodikodina amin'izao fotoana izao ka ny fanazavana sy ny adihevitra manoloana an'izany rehetrarehetra izany maro ny fanehoan-kevitra etsero dia mampisokatra ny sain'ny malagasy fa tsy hinana voankazo tsy fantatra rehefa tonga amin'ny fanapahan-kevitra tsy hinana voankazo tsy fantatra ny malagasy ary zay ny tena zava-dehibe mila mitandrina tsara isika mianakavy mila mahafantatra aloha ny zoantsika tsirairay zao zany zao mbola hoe nitarina indray ao ny fanoratana anarana any amin'ny lisym-pifidianana any amin'ny fokotany dia mandana makany satria zo mihitsy izay rehefa tsy azonao atoka mombanao zany dia mandehana makany dia soraty any ny anarana indraindray misy hoe tsy ao lese fokotaninay midy zany tompoko dia tsy afaka mihitsy hoe tsy afahanao zany mametraka tsara ny maolo-pirenena anao satria afaka 5 taona indray ny olona manatanteraka ny didiny amin'ny fanjakana ary tsy nanao ambanin-javatra ny hoe andraikitra ny adidy indrindra hoe ao anatin'ny lisym-pifidianana dia afaka naneo ny heviny izy fa ianao zany rehefa tsy ao ao anatin'ny lisym-pifidianana na tositoson'ny olona any mombanao dia zay no izy any ivelan'ny kanja ianao fa tsy ao anatiny tsy hoe spectateur fotsiny fa any ivelany mihitsy ino moa fanazavaina foana tsy afaka manao an'ity tsy afaka manao an'ity dia ozany sasany hoe dia ahoana moa zany ka reo ane efa zatra manao ny tsy mety sy ny sisa tsy any ny olana alao anao ny tsy mety izay tsy mety alao angalatra izay angalatra alao anodikodina izay eritreritra anao an'izany
ary izy aloha efa hita hoe misy ny tsy fahatombanana ao anatin'le izy tsy resaka mihitsy hoe tsy na fa tena misy tena hoe hita mihitsy hoe fananina fotsin'izao na ny anaran'olona ntsona tsy ray tsy roa tsy telo fa efa be debe nahitana fitapatapana dao le raky ty fokotany rehetrarehetra ity momba zany hoe lisy mpifidianana zany mombamomba neny lalora valimarana raha ntsona nefa ny zany ray aman-dreny zany ny tena tokony hoe tandremana mihitsy ny momba azy satria olo-pirenena izy dia mbola nahitana fahadisona ihany aty amin'ny datinaterana aty dia izay zany no tsy maintsy mampamailo antsika ka mila mandeha amin'ny soratra anaransika ho antsika izay mbola varimarina sy tratra aoriana izany mba tsy hanenenana rehefa tonga lay fotoana akoatran'izay ihany koa moa ny anio talata zany andro manokana iatrehan'ireo kilonga fomba fiteny moa ny hoe kilonga fa misy koa olon-dehibe fa lehibehibe ihany hoe manala ny fanadinana CPE tsy maintsy isiana resaka io raha hoe resaka hoe miara-manonja satria fiainan'ny ankizy miantoka ny hoavin'ny ankizy miantoka ny hoavin'ilay olona satria hoe mety hoe tsy ankizy ihany no manala eo miantoka ny hoaviny io satria fanadinam-panjakana voalohany eo amin'ny fiainan'ilay ankizy zany na izay manala ny fanadinana CPE eto aloha zany dia mirary fahombiazana feno ho an'ny mpanala fanadinana CPE amin'ity anio ity neto amin'ny miara-manonja sy ny mpanaraka ny fandarana rehetrarehetra izany dia isaorana be dehibe ireo mikarakara sy ny hoe manana andraikitra na vantana na akolaka amin'ireo fikarakarana n'ireo ankizy sy mpanala fanadinana CPE ireo na inona zavatra mangidy sotrony ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia ny zanaka raha raisitsika aloha zany zay hoe maha-ankizy ny ankizy ny zanaka dia zanaka ihany ary io dia miantoka ny fiainany any aoriana manahirana be rehefa any aoriana any ny tenen'ny olona hoe iny ene tsy manana CPE na CPR raha tsy hanana an'iny manahirana be zany ka isaorana daholy ny izay mpikarakara rehetra ny ray aman-dreny aloha zany ny voalohany amin'izany ny sekoly any mpikarakara mivantana na akolaka ny mpampianatra ny mpanabe sy ny sisa fa na eo any zany ny olana izay natrehana ny ankizy tokoa tompoko raha hoe raisina zany ny ankizy tsy mba hoe miditra amin'izany resaka hoe débat politika na ohatran'izany fa hiatrehikany lay tsy fahaiza-mitantana eto amin'ny firenena ny ankizy hiatrehikany lay tsy fahaiza-mitantana sy le fanaovanovana fahatany amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena ny ankizy ka lasa hoe ny ankizy tsy manatsiny no hiaran'le izy ohatra zao vanim-potoana amin'ny fanadinana andeha ty CP fa kelikely eo andeha BPC kelikely eo andeha baka volana jolay inona ny zava-misy tapaka foana le jiro zany filozofia zany anga ay tonga de hoe maizana zao mila mazava zany manao révision na matematika anao famerenana ny taranja isan-karazany reny ny SVT ny hianatra lesona ianao hianatra histozeo inona ny anaranao eo ny jiro maty so de eritreretin'ny sasany hoe manana fomba hoe fahazahoana jiro toy ny gropy panneau solaire inavy ny azahoana herinaratra tsy voatery anana an'izany ny olona ary io na andrevohatra na any ambanivohatra dia fafankihoany amin'ilay fahatapahany herinaratra nefa ao anatin'ny fitaom-panadinana na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy fiantraikany any amin'ny ankizy izany rehetrarehetra izany ankizy ihany raha jerena ny salataonany manala CP misy ny hoe 10 taona misy 12 taona 9 taona 13 taona 14 taona ho an'ny lehibehibe manodidididina eo fa mbola ao anatiny antsona hoe ankizy zany mba te hamerindesona le mpianatra satria ho avy ny fanadinana amin'ny arivariva iny zany tapaka le jiro ny sakafo ao amin'io efa tsy zarizary fa dia miaritra no ny ray aman-dreny mba miafiafy kely an'io zany zao ny loka sy ny zay sakafo ao mba atao tsaratsara
aza atao be menaka be ihany koa fa sao de marary kibo any le zaza na hoe atao sakafo mavesatra be fa mba eny mba atao am'izay mapetipety azy eo zany mba hoe andro ray zany le hoe talata roapolo jona amin'ny fiainan'ny zaza malagasy manala fanadinana CEPE. Izany tontolon'ny fampianarana zany raha ny fomba ny tantanana firenena atao anatin'ny 5 taona dia endrikendrika ivelany fotsiny fisehosehoana ivelany fotsiny ny hoe tontolon'ny fampianarana zany raha ny teto Madagasikara ny politika nampiarina tamin'izany na ny taty amin'ny ankizy madinika na ny taty amin'ny CEG lycée hatrany amin'ny ambaratonga ambony dia ny sedra fahasairana zay tsy avy amin'ny mpampianatra tsy avy amin'ny mpianatra fa avy amin'ny tsy fahaizany fitantanana eto amin'ny firenena no mahatonga ny problema ka lasa le ankizy kely ery manala CP no hiaran'ny fahavoazana lasa indray ianao mba makeny amin'ny tontolon'ny université mbola mitaky ny zony foana ireo mpampianatra eny anivon'ny université na ny ambaratonga ambany na ny ambaratonga tonotony na ny amin'ny ambaratonga ambony dia ahitana problema foana mandeha fanazavana ny rehetrarehetra any ho an'ny mpanohana ny fitondrana hoe ohatra zany zao resaka sekoly de voaingana zao nisan'ny teny ny mpanohana ny fitondrana hoe tena betsaka zay fitondrana mifandiby zay fa nien'ny président Andry Rajoelina aloha tena hafa mihitsy ny azy satria tena nahavita sekoly maro le sekoly amin'io tonga de saronana fotsiny am'izay hoe nahavita sekoly maro manentsikisa ka izany natao eto amin'ity firenena ity ohatran'le resaka hoe manentsikisa mifity 13 millions de enjehana fa rehefa jerevanao zany ny aty vilany le isana atao miterityriny ireo hoe navita an'izao hoe anarivony zao hoe sy ny sisa ny sekoly fa mandeha eto misy vao hoe rivodozakely de nirodana tany amin'ny faritra tsimotsimotany nisy mitresaka ny rindrina fa zany mbola eo ihany fa le olombelona miasa ao anatin'ilay sekoly mba manahoana le olombelona lay mpampianatra lay mpandraraha mba manahoana ka izy reny nga zany misy resaka tsisy resaka zany resaka hoe frama resaka fampitaovana firy ny tatsany akatra teto amin'ny miara-manonja teto ny teny tatsa mananjanaka mianatra any amin'ny sekoly mpanjakana fa izay ray aman-dreny ray ozy nasaina manao cotisation hividanana lakre fa nga zany tenen'ny mpanohana amin'ny fitondrana tsy hahenonao an'izany fitenenana zany fa ny fandarana takanytony moa rehefa te fantatra hoe inona marina ny tena zava-misy any rehetrarehetra any mandeha mpanao gazeta mikary baovao fa ao anatiny keo le hoe le olona mihitsy no akariny eto firy ny tatsany akatra teto de zany daholo ny teneniny raha ny tontolon'ny fampianarana misy zao ankizy manala fanadinana CPE mba afaka manala izy aloha zava-dehibe aloha zay fa le qualité le lanja lay fampianarana manahoana am'izao fotoana zao ahoana moa no eritreretanao hoe ankizy mahay ankizy tena hoe anana ny hoaviny mamirapiratra nefa katsaka sy mangazo ny régime ohatran'le mpanao baolina ihany io katsaka sy mangazo ny régime matompoko any ambanivohitra any zara raha mihinambary le ankizy de malezolezo eny le zanaka malagasy malezolezo eny tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana tena zao nataon'le ray aman-dreny zay hoe tena lay zay mihitsy le vocabulaire nampiasaina tena lay mihitsy satria le zaza mahazo fitaovana complet le zaza nahazo akanjo tablier le zaza mahazo sakafo akoatran'izay sakafo hoan'ny any an-tranony any any amin'le cantine scolaire tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana zany maninona le filoham-pirenena tamin'izany fotoanandro zany président Marc Ravalomanana tsy nanao ambany-javatra momba zay fikarakarana ny ankizy zay aloha satria rehefa mitafy izy rehefa misakafo izy rehefa mianatra izy dia mety tsara mahazo vokatra tsara ianao zany amin'iny fa tsy tsotsorona fotsiny raha ny am'izao misy miteny hoe tena tsy mahay nininona mihitsy le ankizy malagasy diso zany
mahay ny ankizy malagasy fa ny oety manana no tsy ao zay malagasy ane na ankizy na tanora na olo-dehibe misehatra ny ivelany any mampiaiky volana amin'ny vahiny hatrany Amerika hatrany Frantsa any Eropa atraiza mampiaiky volana ny vahiny ny malagasy ary raha hoe samy ampiasa vahiny any tena alohan'ny vahiny ampiasa hoe tsy teratany zany ohatra hoe any Frantsa zao de hafa mihitsy hoe mampiasa malagasy noho ny hoe mampiasa afrikanina ohatra mialatsiny fa zay no zavatra misy tsy resaka fanavakavahana zany satria malagasy zany miavaka izy manana fomba fisainana hoe tena mahay mifandray aman'olona miaritra sy ny sisa fa eto tany ra zany izy tsy afaka mampiseho ilay fahaizana io ny hatrany fanatanjahanteny hatrany fanatanjahanteny tsy afaka mampiseho le tena fahaizana izy satria tsy tomombana ny oety manana amin'ny ara-pitaovana ny ara-tsakafo sy ny sisa inona ny résultat ho azo inona ny résultat ho avy eo zao betsaka no miteny rery mitombo isa no miteny rery eny an-dalana rehetrarehetra eny de inona no tenenina dia aka le mpitatana antsika kay ohatrany tsy tena vazaha pura fa ohatra tsy gasy pura tsy vazaha pura fa ohatra ny eo anelanelany eo de misy miteny zany ka inona moa ny olana am'zany faux problème zany zay foana anao verimbelona faux problème vrai problème mihitsy ary ny tena vrai problème azy de izao tsy fantatry ny malagasy ny tena momba an'le olona kay tsy fantany fa misy zavatra tsy nampahafantarina azy fa mipotra tapika le izy ho aty vao mikoropoka de de alefa daholo ty rehetrarehetra ty anazava ka zao io ka sesiasisia fantatry ny malagasy aloha zay tsy nisy nanam-po ny ankamaroan'ny olona ane tsy nisy nanam-po zay mba nanadiady nanao micro trottoir hoe fantatrao ve hoe sady vazaha no gasy ny président de république sady vazaha ny gasy ahoana ka sady vazaha ny gasiko zaiko misy taratasy siasisia nangataka nationalité frantsay ahoana tsara momba an'izany de ahoana zany matoa ny olona manontany zany zavatra tsy nampozina fa raha efa hatrany am-boalohany eny hatrany am'ireny teteza mity reny mbola talohan'ny 2014 no niteny zany ny filoham-pirenena hoe za mba manam-paniriana hoe tena izaka ny zoam-pirenena frantsay hatrany am-boalohany dia asa samy manany fandraisany azy aloha tsy de hiditra lalina loatra am'izay fa ny tena zava-dehibe ao anatiny de ity le olona zay atao hoe voatonona am'le izy mihitsy no tokony hitondra fanazavana zay no tokony hitondra fanazavana zava-misy ane tsy hita mihitsy zay andraisana azy ireto le mpanohana ny ao an-dapao mandefa amin'ny alalan'ny resaka communiqué de presse vao mandeha kely de communiqué de presse vao mandeha kely de communiqué de presse betsaka ny mpanao gazety miteny hoe inona ihany ary ty communiqué de presse ty olombelona samy olombelona miresaka sy manontany de mahazo valiny izay no tadiavina fa tsy resaka hoe communiqué de presse ane zay tiany zareo soratanao de hoe ino mpanao gazety ino communiqué de presse de teneno any amin'ny vahoaka tsy ampy anay reny fa tena fampiresahana no ilaina tatoato anefa mialatsiny tatoato mandeha mivoaka amin'ny filoham-pirenena tonga de any tonga tsy fantatra hoe ahoana mbola communiqué de presse taratasy ohatrany ity navoaka any amin'ny Facebook any no milaza hoe nakary nakatsy nakany niona tamin'ny Macron zao de zao isan'le hoe fivoriana goavana be indray atsoatsy any Paris keny hoe malala an'izany fa be de be mivoaka malagasy ny tsy malala fivoriana any Paris zany izy io amin'ny resaka hoe fanarahana indray jerena manokana ny firenena sahirana momban'ny hoe ino ty izy teo momban'ny hoe fanampiana zany ny firenena sahirana manoloana ny fiovan'ny toetrandro manoloana ny fiainana toe-karena politika isan-karazany politika internationale économie internationale de ao Paris ny mandray fa ny mpivory eo zany tonga de firenena efa enjana be daholo fikamban'ny resa-pirenena hatramin'le SG secrétaire général ny firenena mikambana ho avy eo ny brésiliana ho avy eo ny amerikana ho avy eo frantsay mandray
asika malagasy mba aizahoaiza am'izany, maizahoaiza n'lay tontolo, aizahoaiza n'lay tontolo no misy atsika. Samba hoe makany aloha fa sao mba mahazo pitiny kely am'izay resabola sy ny rehetrarehetra eo. Isika ty hiatrika fifidianana, jereo tsara ny fihetsiky ny resam-pirenena, jereo tsara ny fihetsiky resam-pirenena. Manoloana ny Madagasikara hiatrika fifidianana, manoloana n'ireo firenena afrikanina hiatrika fifidianana filoham-pirenena ihany koa ato. Ny Sénégalais moa any voalohandohan'ny taona 2024 ny azy ny fifidianana filoham-pirenena. Fa efa sahirana ary Macky Sall, filoham-pirenena Sénégalais amin'izao fotoana izao misy problema ao. Misy mpanohatra sisisa enjehana sisisa dia tabataba daholo ny sehatra isan-karazany ao Sénégal. Fa izao tontolo izao raha hoe anao fifidianana président de république ve ny any Sénégal, efa Sénégalais efa mijerijery daholo hoe ahoana zany ny fomba atao sy ny sisa. Dia moa ve zany le Madagasikara iangarana? Tsy iangarana ny malagasy, tsy iangarana izao tontolo izao ny sehatra resam-pirenena ny eto Madagasikara. Fa mahatonga ny international mangatsiatsika ohatran'io dia tsotra ny valiny. Satria isika tsy mba honety, tsy mba mazava tsara, tsy mba tsotra. Tsy hoe isika malagasy fa ny mpitondra ny rejima tsy mba tsotra manoloana an'izao tontolo izao. Mipoapoaka ny kabary rehefa hoe miresaka ny ivelany any, izao Madagasikara makatsy tena manana angovo, manana inona ty filaza azy teo hoe ny olona mantsy ny angovo voalohany sao dia tsy fantatsika. Manana olombelona, manana harena, manana an'izao. Tenenina daholo ty mampilentalenta ty. Tonga eto Madagasikara tsy izany akory no zavatra am'seho. Dia fantatry ny resam-pirenena zany, fantatry ny resam-pirenena ny fomba fiasa eto, fantatry ny resam-pirenena ny fanitsakitsahana lalam-panorenana eto, fantatry ny resam-pirenena ny tsy firaharahiana ny zoma olona eto, fantatry ny resam-pirenena ity fanenjehana sy bomba lacrymogène ity firy volana alohan'ny fifidianana, raha hoe raisitsika ny 9 novambra dia mbola manapoapoaka bomba lacrymogène ihany, sa fananiana mihitsy ilay izy dia hoe tsy milamina ny tany fa ahemory io, ny olona tsy azo amin'izany. Tsy azo amin'izany ny olona amin'izao fa miandry fifidianana mihitsy. Fa io na inona atao raha hoe congrès ny tia izany mandeha foana io. Voalohan'ny volana Jolay izao ilay congrès nasionaly, efa miomana amin'izany. Fa io mandeha foana io fa tsisy hoe mijanona izany. Fa atao daholo ty fanelingelena rehetrarehetra ity, reny rehetrarehetra reny tompoko dia misy fetraikany raha tsy fantatry ny mpitondra sy mmpanohana ny fitondrana. Misy fetraikany amin'ny fiaraha-miasany ny any ivelany ho an'ny eto Madagasikara. Fa mampalahelo dia ity, ilay vahoaka malagasy tsotra no hiatraikany, miatraika amin'ilay vahoaka malagasy tsotra ilay fihetsiky ny izao tontolo izao zany. Dia mifamadika amin'izay, raha misy ny fanampiana avy any ivelany amin'izao fotoana, rehefa misy fanampiana zany dia inona ny zavatra misy? Aingany ery mpanao communication, izay mpanohana amin'ny fitondrana eo na radio na télé na gazety na ny any an-tapasy, manao communication nahazo vola ohatran'izao. Heverindry zareo mantsy fa hoe matoa manampy ny avy any ivelany dia hoe resy lahatra amin'ny politika mpitondra, tsia. Ny fahalelovan'ny ny any ivelany ny vahoaka malagasy no mahatonga an'ireny fanampiana ireny sy fiaraha-miasa. Malahelo ny vahoaka malagasy ny iraisam-pirenena. Dia fitserana sisa. Ka raha misy ny fanampiana avy any ivelany, ny zavatra misy mantsy rehefa misy ireny fanampiana avy any ivelany ireny, dia ny mpitondra fanjakana no misehoseho etsy sy eroa. Ary misy mihitsy ara ohatra hoe avy any amin'ny UNICEF, avy any amin'ny Amerikanina, USAID, JICA zany japonais, Union européenne, misy fanampiana dia na le etikety ara dia hita hoe ny mpitondra eto Madagasikara no atao misongadina eo. Fa tsy hitanao tary hoe avy any amin'ny banque mondiale, hita amin'ireny coronavirus ireny, avy any amin'ny banque mondiale nisy le fizarana vola, inona sisa. Dia fantatry ny rehetrarehetra zany. Dikany mailo ny olona manoloana ny zavatra misy
eto Madagasikara. Mailo ny olona fa itsika ihany ko mailo, isika zay tompondrara tsy maintsy mailo amin'le fiatsika rehetrarehetra ataony ty fitondrany ty. Amaranako ny fisatarana satria fa eto namana fanira zava-manantany andray ny député colonel Rambo zay voafity tamin'ny alalan'ny tim atao amin'ny boriboritany fahaefatra, dia ny amarana anazy zany dia misy ray aman-dreny be anankiray izay zany a nodimandry eny Ambohimanarina eny ery amin'ny député Todsoa ery mihitsy, bebe siza zay no alalan'ny maro azy a. Mampiavaka azy de zao, izy aloha zany 7 taona, 7 taona latsaka 2 taona no nodimandry izy zany. Tena fitahina lehibe zany a. Fa no mampiavaka ny Ramatoa ty de izao, efa ela ny nahafantaran'ny tenanay azy, izay ihany koa moa anatin'ny fianakaviana ihany. Fa zany tena tonga de tena hoe resy lahatra amin'ny politika hoetin'ny président Marc Ravalomanana zany Ramatoa zany, teneniny eto mihitsy bebe siza. Rapitra izy no alevina eo ampitan'ny FJKM Ambohimanandray eo ny tranony, ery Ambohimanarina ery arabe manasaraka ny fiangonana FJKM Ambohimanandray sy ny trano misy azy sy ny zanany sy ny zafikely sy ny siazezisa. Mandeha ny andro faty tany zay alina. Fa miresaka amin'ny fianakaviana, fa zany bebe siza zany 7 taona latsaka kely resy lahatra ny amin'ny politika zay hoetin'ny président Marc Ravalomanana amin'ity firenena ity, ary manafatrafatra taranaka mihitsy. Zay hoe tena jereo tsara rakizy, nareo tanora mba mandiny tsara, aza manaiky lololovony sasany fotsiny, aza manaiky rebrebeny sasany fotsiny, dinio no avinareo, dinio no avinareo. Tombony lehibe ho an'ny Madagasikara ny fananana an'izany, dada Marc Ravalomanana zany sy neny Lalo Ravalomanana zany. Ary zany tompoko tonga de teneniny eto tamin'ny fahavelony zany, izy efa 70 taona mihoatra zany a, tamin'ny fahavelony tsy hanao publicité eto akory fa zay ny zavatra misy. Tsy maintsy mafividy gazety Tia Tanindrazana dia Valosoa, gazetindry Arifinina. Zany olona zany tsy maintsy ary tsy maintsy miaino miara-manonja, na miara-manonja eto amin'ny MBS na miara-manonja ny Fidelina, tsy maintsy miaino. Atsy de avadiny radio de avadiny, efa 70 taona mahery, inona ny dikan'izany? Fitiavan-tanindrazana zany, ary tia no ampitainy amin'ny taranaka ilay zay fitiavan-tanindrazana zay. Eny ary miaraba namana fanira zava-manantany fa vonony ianao andray ny député Rambo, ny colonel Rambo, dahoro zatsisy. Miraba rina sady misaotra anao, miraba ny Onja sy Faly ao ambadika ao satria izy mirahalahy indray zany no mitazona ny division sy ny régie. Miraba ny ry Nomsa ry Robena ry Malala any ambony any izay miaraka amintsika ao anatin'ny radio Zato Tebokavalo, Radio Mada, ny mpiara-miasa rehetra Masovo, ny MBS zay any amin'ny faritra rehetrarehetra ny sy isika mpanaraka zay any ampitan-dranomasina zay tsy mafoy ity fandarany ity, de miaraba antsika rehetra ny tenako am'izao maraina ny roapolo ny volana Jona, saika teny fafolo akay moa amin'ny folo le hitako ato, roapolo ny volana Jona, teny efa akaiky de ho tapitra zany lay volana Jona de andy volana Jolay tsika zany. Eny fa afaka eninandro dia hankalaza ny niverenina ny fahaleovantena isika eto Madagasikara. Mafony zavatra maro zany zavatra resantsika izany fa ho resahana rehefa avy eo. Eny ary ny anboantsika ny fandarina moa zany de reo fisaorana maro samihafa ho anao zay manaraka ity fandarana ity ka nandefa firarintso taty aminay, nandefa ihany ko ny fanazavana, ny fanomezam-baovao, ny hafatra maro samihafa. Tsy ho adino amin'izany ivero zay mpanaraka amin'ny fandarantsika, tsy ho adinon'izany ry Saolo Mamy ny Fianaratsoa any, sy ireo karazan'olona marobe zany zay mandefa an'izay ataontsika hoe firarintso, fampitahm-baovao, fakahirezana, taoriana ny zavatra nitranga zay niainana tany Antsirabe tanoany, faritra Vakinakaratra. Manakambara am'izay tokoa tsika satria am'ty androany ity dia ny solombavambaoka
Rambo Salama, Emilien zay voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny fahenina, Colonel Rambo zay anao boribory tamin'ny faefatra mialatsiny indrindra fa efa somary zavatra hafa indray no eritreretiko zany, mialatsy indrindra voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny faefatra, Colonel Rambo miaraka amintsika ray am'ireo manam-boninahitra teo anivon'ny tafika malagasy zay anisany nanana andraikitra ambony niaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fotoanandro ary nanana andraikitra ambony ihany koa teo anivon'ny tanàn'Antananarivo niaraka amin'iny Lalao Ravalomanana ary manana andraikitra masolo mamoaka Madagasikara azy nahita maso nanatry maso ny aina ny zava-nisy tao anatin'ny setroka tamin'ny sabotsy teo ary nahafantatra ihany koa ny karazam-baovao samihafa tamin'ireny tranga nandritry ny congrès-party ny antokotiko Madagasikara faritra vakina karahatreny izay no miaraka amintsika androany azonareo antoka fa mbola hivalapatra amin'ny zava-nisy tany vakina karatra ny adevitra akoatra ny adevitra zay mbola tsy mety lany am'izao fotoana zao na ininy ny fitondram-panjakana aza miazakazaka mitady version hafa misy le fitondram-panjakana tena vaikaisa mihitsy zay resako zay satria maromaro izy vao tonga teto le ramsekely de lasa aingana nitokana n'lay rova lazay fa rovan'ny Madagasikara rovan'Antananarivo tompoko fa efa navadika izy ireo rovan'ny Madagasikara moa izy de mahita tsy fahita mihitsy ny olona ao anaty rova ay ve nisy an'izao ndray zay natao nampianjaikana zany rova izany de mandeha ndray tsy fitokanana fa inona moa zany fanokafana asa inona ndray moa mahasamy hafa an'le hoe fitokanana sy le fanokafana fa toa nisy ruban tao nisy fihetsiketsehana mahery vaika be tao niaraka amin'ny fihetsiketsehana akanjo sy ny sisa de niteniteny foana tao ndray koa le ramose zavatra hafa ny nandrasana horesahany zavatra hafa ny resahany zany manakasiny zany rovan'Antananarivo zany ary sarotra hanaovanjavatra zany raha ohatra ka hamadika an'ity tanindrazany ity raha ohatra ka tsy ao anaty zany tena hoe fitiava-tanindrazany zany fa hitsapatsapa ary tsy azo andaingana ao anatin'izany toerana saripady sy masina ho anina Tananarivo ary misy symbole ny ady natao ho an'i Madagasikara zany raha izay faharoa mbola anatin'le diversion ihany miazakazahana ny nampiditra an'le voadio le volamena laingodoro sy lay volamena vola 50 de otriny voasarika tany daholo ny sainy rehetra de adinidino le resaka nationalité foresahantsika izay rehefa avy eo ho resahantsika io rehefa avy eo fa io tsy azo adinoina mihitsy io satria vazaha tsy gasy no mitantana amin'ny Madagasikara vazaha no mitantana amin'ny Madagasikara mbola mendrika anaovana adevitra ambony be zany adevitra zany ary isoronareo antoko politika maro samihafa isoronareo vondrona antoko politika maro samihafa mijoro am'izao fotoana zao mandefa afatra any amin'ny ACC mandefa afatra any amin'ny antenimieram-pirenena sy ny Sénat frantsay mandefa afatra eny anivon'ireo sehatra iraisam-pirenena samihafa mba hiazira na hoe mba hiteny haka ny andraiky ny aingana mandefa afatra any amin'ny antenimieram-pirenena malagasy miantso ny voaka malagasy misy miantso ny tafika ary miantso azy voakasika zao raharaha izao mba haka ny andraikitra tandrify azy satria tsy gasy no mitondra Madagasikara resantsika izay rehefa avy eo fa alohantsika tonga de vadika ato amin'ny député Colonel Rambo afantarantsika azy de samy fampiaraha beto moa zany zay fa ataona moa zany fa samy fampiaraha mbola tody somatsara eto amin'ity plateau ny miara-manonjy aty député Rambo Salama Emilien miaraba faniry de miaraba ny irina koa vao napita ny fandaran-dor miaraba nareo technicianina ambadika ao zay mampita an'izao fandaran'izao amin'ny alalan'ny télévision MBS ny radio ary tsy adina nareo i namana eny amin'ny radio Bada anisan'ny miasa sy mandefa koa izao fandaran'izao eran'ny Madagasikara ny volo ateny aloha de tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra ary ny teninao tao hoe tonga eto tsika velona somatsara de tena isaorana be deabe Andriamanitra name atsika ny fitahina sy ny fahasoavana faniry satria raha ny ainana tany zay dia atao hoe raha ny grenade lacrymogène zay nalefan'ireo zandary tonga de itsiko zandary sasatsasany tamitsika zay misy eo amin'ny 30 eo
dia tsy nieritreritra hoe ho velonaina ohatran'izao tsika io salama tsara fa nieritreritra zareo de fa hoe ho torana any amin'ny hôpitaly any mihitsiny aza de mieritriretina mihitsiny hoe dans le coma satria raha reny zavatra reny no jerena de eo akaiky ny tenatena atao hoe eo amin'ny ray metatra eo amin'ny lohan'ny tena mihitsy no alefa lay grenady de misy natao hoe éclat reny fon'reny zavatra reny de avy eo misy lay setroka ary i grenady iny de misy karazana anankiroa misy lay grenady zay alefany amin'ny atoraka amin'ny tanana de misy lay grenady atoraka amin'ny alefa amin'ny basy zany de sotran'Andriamanitra isika mbola velona soamantsara eto ary tsarakaraky ny eritreretiny zareo hoe io fa taraiky eo daholo fa tena mbola ohatran'izao dia isorana azy ary mbola manakina aminy foana ny fiainatsika isika amin'ny fiainatsika raha manontolo ary araky ny fitenenana malagasy hoe vao manomboka inokoka iny ary vao ao anatiny mihitsy tsika zao ary efa ino ny zavatra an'izao de tena ao anatiny tsika amin'ny fametrahana zany hoe fahalalahana amin'ny teny sy ny fanavotana ty Madagasikara ty amin'ny hetsika tahaka reny zany satria raha i raha mahita fa ty Madagasikara ty de tena ao anatin'lay tena fahantrana lalina fanabadona lalina sy tena atao hoe fanambanina lalina mivoaka malagasy sy ny atao azo lasaina mihitsiny koa raha hoe atao taimbozina mihitsy le malagasy fa tsotran'ireny malagasy reny tsotran'ireny vahoaka reny fa tena raisina ohatran'ny biby ka dia eto zany de am'izao voalohany zao de reny izy reny hitanareo fa mbola velona izy zay fa dia tsy emotra mihitsy amy zavatra ohatran'ireny fa tsy maintsy hitoetra amin'ny farany foana eo manarak'izay dia mirary fenonana feno an'ny fianakaviana zay nandao havana am'izao fotoana zao teo moa de efa nisy nyteneny ny rina fa dia zany bebe zany tsy atao hoe lasan'Andriamanitra io zany fa efa lala mody satria raha efa masoandro mody satria raha 26 taona zany de fa raha ny tokony izy zany de fa hitsofana mozika aza fa tsy atao hoe entina atao hoe ampalahelo akory fa hitsofana mozika satria tena fahasoavana lehibe zany mena nanomezan'Andriamanitra n'zany ray aman-dreny zany niaraka tamitsika nandritry ny niaraka tamin'ny fianakaviana nandritry ny 26 taona fa dia nefa araky fitenenana moa hoe mafy zany hoe misaraka amin'ny havana zany amin'ny fahafatesana dia mitondra ny firaritsoa ihany zany ho an'ny fianakaviana ary mampianalahelo dia eto dia mirary fahasalamana ho an'ireo tsalama ary indrindraindrindra ireo namana atao Antsirabe zany zay anisan'ny naratra vokatry ny tifitra nataony zandary zany zay nampiasa an'ireny fitaovana amin'ny nandrindra an'ireny fihetsiketsehan'ireny tifitra ny nahavoan'ireny satria maratra any amin'ny fe maratra any amin'ny mojany any maratra ny ary amin'ny tongotra ary dia tifitra ireny ary atao hoe amin'ireny le bala manokana zay teny efa fanao amin'ny faran'izay zokiny amin'ny resaka fitandronany fandriampahalemana reny amin'ny resaka ohatran'ireny fa tsy hoe maninona molona marobe ny tao ary grenady lacrymogène maromaro no nitotona teo de maninona no misy olona ohatran'ireny telo maratra eo amin'ny ranjo de eo amin'ny lohalika ho an'le tovolahy kely 12 taona ary any amin'ny mojany any ho an'lay olona anankiray zany hoe efa tsy resaka fitandrona fandriampahalemana ntsony zany ny zavatra nitsanga tao fa resaka tena efa hoe famerenana ohatra hoe tena raisina ohatran'ny tsy manifestant ntsony olona fa tena ohatran'ny hoe olona tena fahavalo dia ampiasana an'ireny fitaovana tahaka zao ary raha anao fitandrona fandriampahalemana zany ianao tsy kalaky ny kofy ohatran'izao no entinao fa mitovy amin'ny an'ny polisy sy nen'ny tafika malagasy tao zay miaraka amin'ny bouclier sy ny baton blanc zany fa ireto de hitatsika eto reto zandary reto zany zay nafarana manokana avy de Antananarivo de tena atao hoe tondra n'lay fitaovam-piadiana entina edina amin'ny fahavalo mihitsiny
ny fitaovam-piadiana tahaka zao fa tsy entina anaovana da hoe maintien de l'ordre zany filaza azy amin'ny iadina am'ireny atao hoe manifestant am'ireny mpanao fihetsiketsehana ara-politika sy atao hoe la olona greviste reny fa de tena fitaovam-piadiana mahery vaika tahaka zao entina amin'ny tany miady entina anenjehana natao hoe dahalo zay mitovy fitaovam-piadiana aminy no zavatra nitranga ohatran'ireny zany fa dia mirahary fahasalamana tanteraka ho an'ireo oloreo ary mirahary fahasitranana feno an'lay zaza kely izay torana io hitatsika io vokatry ny atao hoe ny setroka tam'le lacrymogène zany zay tokony tsisy ikory tokony tsisy akory fa noho ny setrasetra sy noho ny atao hoe fanaovany excès de gel sy ny fatahoran'lay fanjakana ny antokotiko Madagasikara zay eritreretiny fa hoe anongana gangany Atsirabe misy fagnajakana ongany ivivato ve no ongana any gouverneur ve no ongana any raha ongana aty Antananarivo ny fanonganana fa noho ny fatahorana lay herilay antoko de lasa manao tsy fanao lay mpitondra fanjakana zay mame andreny toromarika izay tsy mendrika amy mampitondra azy manao andreny satria maninona raha jerenany resaka atao hoe règle de proportionnalité amy zavatra ohatran'ireny de tokony tsisy andreny mihitsiny fa tokony resaka fampiresahana no atao resaka vava no atao satria ny aty amin'ny antokotiko Madagasikara miaraka Filomarika Ravalomanana dia tsy misy mitondra fitaovam-piadiana na iray azy na vato aza tsisy fa vava no entina atao olo-mofedy no entina atao ary Filomarika Ravalomanana mandeha tsotra zao mitao zany hoe raha jerena zany resaka règle de proportionnalité amy zavatra ohatran'ireny de tena diso tanteraka ampitondra fanjakana satria ary amin'ny ilany dia fitaovam-piadiana mahery vaika Kalaknikov A47 fusil à pompe basy fandefasana grenade lacrymogène ary zany nahita mihitsiny nisy tamindreo zandary reo de nisy nitondra grenade zany teny an-tanany teny grenady offensive teny an-tanany teny zany nampiana fa tsy sokafana zany hoe nietreretina mihitsiny zany lay tokotiko Madagasikara fa raisina ohatran'ny fahavalo fa tsy raisina ohatran'ny hoe mpanao fihetsiketsehana raha politika ary tsy niraisina mihitsiny ko hoe tsisy fitaovam-piadiana fa ndraisina hoe efa misy fitaovam-piadiana miafina de anaovana an'ireny asehoana ireny fitaovam-piadiana ireny zany ka mampalahelo ny zavatra ohatran'ireny ary zay no hitondrana hoe fahasitranana malaky ho an'ireo tsy salama rehetrarehetra azon'ireny setroka be reny satria tratra tena mila matanjaka nefa vao mazaka an'ireny ary na tamitsika solombavamboaka teo solombavamboaka niaraka teo na ny niaraka tamitsika aza de tena nisy ny tsirepirepy mihitsy ny azo le izy ary zay mo nitindra ro zavatra ohatran'ireny dia zay ny hoe mitondra fahasitrana malaky satria any amy tratra mbola misy mararirary any zany de metiko any ny fisaorana ny Vakinakaratra Ray Manontolo zany ireo distrika fito zay mandrafitra ny faritra Vakinakaratra tarihany solombavambahoaka roa lahy député Michel sy José zany nahavita somatsara n'ireny hetsika kongresy mifaritra reny raha ny tokony izy tokony tena ao anatin'ny filaminana fa noho ny atao hoe fatahorana an'lay tokotiko Madagasikara izay ao anatin'ny tanjany tanteraka mihitsiny ary tsy mba toko sarindray mipika fa tena tokony manana ny rafitra mahizay tokony miaina dia anaovana atoeran-tsaka sy heritreritra ohatran'ireny fa dia miarabana reo navita an'ireny ary tolorako fisaorana etiko ny bravo ho an'ny solombavambahoaka namana folo lahy niaraka tany satria 1 zay ny tao dia bravo tanteraka mihitsy man'ny solombavambahoaka rehetra nahitana ny firaisan-kina sy ho any zay olona rehetra niaraka natafitany ny kongresy mifaritra Vakinakaratra iny zany ny zay nahitana ny
propolitika ny antokotiko Madagasikara sy ny remdema sy mpanaradia am'rehetrretra zany navitan'ireny zavatra eva tena bravo ary reny no ahitana fa manana maha izany natokotiko Madagasikara sy ny remdema ary antoko mirahina, atoko manana ny tanjany, atoko miaina ary atoko miaraka amin'ny vahoaka mijery ny asoan'ny vahoaka. Manarak'izay de toiziko any izy Ifaniry eto a dia mitsodrany reo kilonga kely zandry kely zay manala CEP androany fanadina-panjakana voalohany eo amin'ny fiainany ary dia mitsodrano anareo a vita soka dia tadio fa io CEP io ano atao hoe fanadina-panjakana eo amin'ny fiainany zaza malagasy zany a mba ahafahany manondray ny fianarana ary anisan'ny nasarotiny amin'ny filomarika Ravalomanana ny fianarana io satria tamin'ny androny dia efa tafakatra tany amin'ny 9 isan-jato ny zaza nianatra fa am'izao fotoana izao moa reto enjana be reto a dia nampanala CEP aza dia tsy mitovy tahaka ny tamin'ny taloha fa de miena toerana ohatran'ny fianaratra mpanala CEP raha tamin'ny heritaona izy a raha roa alina sy 10 hetsy mahery a de am'izao fotoana izao izy a lasa niena ho 5 arivo sy 2 alina sy 10 hetsy zany hoe noho n'lay fahantrana lalina amin'ny eto Madagasikara sy noho ny tsy fananany vahoaka amin'ny fianakaviana malagasy mandefa ny zanany ny ampianarana zany satria na ny fianarana eny amin'ny atao hoe sekolim-panjakana zay dradradradrana tamin'ny voalohany fa hoe ho atao maimaim-poana dia efa misy fandoavana cotisation andretraretrany tadio nisy tamitsika tato amin'ny atokotiko Madagasikara raha ny teny tany nanao ny fitsidiana tany Sambaina ny filomarika Ravalomanana de nisy fianakaviana mihitsy sanjoro ary ny teny fa any amin'ny lycée sy any amin'iny ny sekolim-panjakana amin'ny faritry manjakandriny iny a dia andoavam-bola anaovana manao cotisation ndray aman-dreny entina ampianarana an'le zanany any amin'ny fianarana zay zavatra tsy nisy tamin'ny andro filomarika Ravalomanana fa am'izao moa de lasa nisy le izy a tsy arakarak'le hoe tsy mandoha vola kanefa ny zava-misy any toerana any a dia ampandoavin'ny tompon'andraikitany ka dia niena zany lay ankizy manala CEP am'izao fotoana izao ary za koa mino fa tsy maintsy hiena koa ny mpanala BBC sy ny amin'ny baccalauréat fa dia mitsodrano an'ireo ankizy kely zany a tovolahy kely kalitalahy kely reo zany a am'izao fanaovana ny fanadinana CEP zao dia izay angamba no azo entina aloha ampidirana an'ity fandarana ty Faniry fa dia eto zany a de miteny amin'ny olona hoe aza mandefa SMS na miantso anareo fa mifandarana ohatran'izao a de mamono telefona tanteraka mihitsiny a sady tsy atao entry ny eto antro ny telefona de tsy ametsiny anareo fa raha ohatra hoe amin'ny fandara manaraka amin'ny herinandro efa hitanareo hoe ho avy a de alefasomelo lay atao hoe zavatra mba tianareo resahana dia zay zany no atao eto fa dia manao kokoa atsika rehetrarehetra any amin'ny faritra vakina karahatriny a eto era Madagasikara Fenerive Morondava Mahajanga zay toerana rehetra analea dia tsy adino ianareo tsy adino ianareo a indrindra eo amin'ny faritra vakina karatra distrika 7 sy any amin'ny fokotany rehetrarehetra manakaikikaiky Antsirabe sy Betafo iny a tsy adino nareo fa dia eto ndray aloha tsika an'izao fa dia maiza miaino a ary alefaso zay atao hoe etaeta sy zay hoe fanamarena avy aminareo fa misy ko eto aza makiny Faniry sy ifaly azy a raha ohatra misy avy any aminareo zay angamba Faniry no azo hoentina aloha am'izao fanomboana zao fa dia menanao ny fitenenana fa resaka etsika amin'ny rahalahy androany ny fotoana ohatr'izao moa zany tena fanararotra mihitsy a ny fananantsika ny député Ramboasalama satria manambonahitra ambony azy teo anevon'ny tafika malagasy izay laharana faharoa tamin'ny andro ny filomarika Ravalomanana
solombambaoka izy am'izao fotoana izao a dia nataontsika mba hangalana hevitra ihany ny amin'ny fomba fijery satria zany tafika malagasy zany a de nandalo zavatra maro samihafa. Tiako manamarika antsika fa ny colonel Rambo a de anisan'ireo commando malagasy tsara manamarika an'izay zany a ary anisan'ny mpilatsaka anelonaina rehefa akaiky ohatran'izao zany 4 jona dia samina tsiaro ny rehetra tsy maintsy nahita an'izany colonel Rambo zany a tamina lanonana Goavambe ho an'ny 10 alin-da teny Mahamasina zany. Ary tiako ihany koa manamarika fa anisan'ireo manamboninahitra teo anivon'ny tafika malagasy tena nanofana ny tafika malagasy tany Ambatolaona ary nitety an'ity Madagasikara ity zany député Rambosalama Emilia zay. De raikitra le anarana hoe Rambosalama moa lasa hoe Rambo colonel Rambo. Zay le tiako tenenina hoe fanararoatra ny ohatran'izao mba ahazoantsika le élément d'information sy mba ahafahantsika manao fandalinana sy fanadihadiana amina tranga zay nitranga tany Tsirabe. Député Rambosalama moa dia anisan'ny teo atrany niaraka amin'ireo solombambaoka rehetrarehetra ary niara-jembo ny setroka rehetrarehetra tao fa io koa rehefa tsy akiala de tsy akiala ninninona zavatra mitranga eo de zay mahafinaritra nreto ekipa atsika reto miaraka an'ireo namana Reger, Cordo, ny team Mazoko, ny Olombofidy, président CM Marie Christian, CM Mambola, maro be ireo namana zay mifanotrina ny jeune team satria hoe mba tsara zany ny mifanotrina amina congrès partra tahaka izao. Kinanja moa zany kay ny tolona teny Akanjandray nandehanana zany tamin'ny sabotsy teo. Ny resaka atao eto ihany koa député Rambosalama tsy sanatrin'izany akory fa kahalana ny 10 alin-da na hoe fikendrena manokana aniza na ny anivon'ny zandary fa le fietsika sy le olona sasatsasany manao an'ilay fomba tahaka izao ny manahirana zany ny ametrahana fanontaniana teo mazava be ny tenin'ny colonel Rambosalama teo zany de hoe avy aty Antananarivo reo vondrona manokana zany zay misa 2 zany tonga tany etoerana zany de teo ny nahitantsika n'le izy zany ASI sy ny G6 zany de mampametra-panontaniana ny amina hoe tsy maintsy ny ilaina ny ekipa spécial d'intervention ny ZIV zay avaty amin'ny groupement Nanalamanga nalefa tany Antsirabe raha izay de iza no mibaiko mazava azy avy amin'ny CRGN zany. Tsy maintsy ny ilaina ihany koa ve ny G6 zay raisitsika zany de anisany hoe élément d'élite zany eto Madagasikara ary ny volavolainy gendarmerie pirenena. Fantatry ny rehetra tsara hoe tsy mihetsika zany G6 zany raha tsy tompona ndraikitra ambony be zay manana fibaikoana eo anivon'ny gendarmerie no manetsika an'izany. Ary amina tranga Goavambe zany ohatra hoe misy otage, ohatra hoe tena misy fisamborana manokana mihitsiny amina zavatra Goavambe de mitsofoka ny G6. Amina toerana saripady de misy an'izany G6 zany. Amina escorte zay tena tsy maintsy hanaovana fanarahana Goavambe dia miditra zany G6 zany. Élément spécialisé ary anisany ihany koa zany manao an'izay intervention spéciale zay fa manana formation fiofanana manokana fa tsy mitovy amin'ny EZI ohatra na ny équipe d'intervention spéciale satria iny zany karazana intervention manokana iny zay no manana ato amin'ny groupement na Analamanga fa tsy mitovy ny formation azon'ireo. De zay ny ametrahantsika fanontaniana hoe taiza ho aiza no mety ho fahatokisana zany lay tafika 10 alin-da tany Vakinankaratra raha anao maintien service d'ordre zany colonel Rambosalama. Raha anao maintien sy ny service d'ordre taiza ny fahatokisana an'izy ireo raha ho an'ny gendarmerie pirenena nge misy ny groupement Vakinankaratra de azon'lay lehibe en groupement ny naka compagnie vitsivitsy tahaka ny hoe ny mandoto na mbola atao anaty ady aza dia nalaina ny lehibe any compagnie mandoto zay nanao renfort ny tatia Antsirabe. Azony atao ny maka élément vitsivitsy any Ambatolampy, maka élément vitsivitsy any Tanfotsy, maka élément vitsivitsy any Manandona, maka élément vitsivitsy any Antsirabe faharoa na Betafo
raha ohatra ka tsy maintsy hanamafisana an'zay hoe fitandrona ny filaminana zay satria maintien de l'ordre sy ny service d'ordre zava-dehibe ho an'ny fitandrona ny filaminana zany fa tsy zay ny zavatra mitranga fa de tena nanafarana manokana ary rehefa manafatra ohatra an'reny zavatra mitranga dia misy ny carburant amina déplacement fa misy ihany koa indemnité ary tsy sabotsy reny olo reny no tonga tao ary tsy olona ray na roa na telo na efatra na dimy na enina fa mihoatra lavitra an'izay dikan'izay mialohan'ny sabotsy na ny lakamisy na ny zoma ary tsy maintsy nanao reconnaissance an'le toerana hoe aiza moa magro avaratsena ary tsy ny sabotsy ariva koa reny miala tao fa azo antoka ny lahady de avetratsika mifanontaniana izany natahotra ary izany baiko ary inona no tena adevitra tsy maintsy nandefasana an'reny vondrotafika manokan'reny fa naninona ny tsy force d'intervention ny gendarmerie nationale nalefa na nefizienne zay azo atao no maka ny nefizienne na manafatra ny nefizienne amina trangan-javatra tahaka ireny raha toka misy zavatra tsy maintsy ilaina ny fanampiana fatatsika tsara manko fa protocole d'accord no ahafahana manangana anioa vondrotafika telo io rehefa misy fitandrona ny filaminana tahaka ireny zandary ny polisy ary ny tafika fa ny zandary no milida am'izay fitandrona ny filaminana zay misy ny décret manangana an'zany OMC sy ny EMO zany organisme de conception état major miste opérationnel zany ny atao hoe EMO misy autorité civile mibaiko an'zany fa tsy tonga ho azy fotsiny am'izao de apetratsika mifantaniana tsy nahatokontsony ve ho an'ny teo anivon'ny zandary tany toerana ohatra an'ireo élément zay tokony nalaina tany my compagnie ary tsy azo atao ve no mifampiresaka tamin'ny force d'intervention gendarmerie ny efizienne mba naka ny élément avy tany fa tsy maintsy ny ezisy ny zesisy zay fantatra fa tena manana an'izay fiofanana manokan'izay ary amina goavana indrindrandrindra ny zesisy ny resantsika zany fa ny zavatra nitranga aloha deputeram-boasalama tamin'ny sabotsy teo de herisetra satria tena nisy tifotra ny ninana tao ho an'reo mpikatroka zany ary nisy fikendrena manokana ihany koa angamba tao ambadika zany rehetrarehetra zany misy cible ve tam'reny zavatra nitranga ireny io sabotsy io zany de hitondratsika ny adevitra am'izao maraina izao deputeram-boasalama ia sady marary no mamenatra amin'ny lafiny fibaikona reny zavatra nitranga tany Antsirabe reny faniry satria araky ny teninao tao dia misy tao hoe élément spécialisé avy aty amin'ny Antananarivo nalefa manokana anampy ny any Antsirabe zany mba anakana ny antokotiko Madagasikara ny amin'ny fanatanterahana ny congress party vakina karatra izay faritra tena tahoran'izao fanjakan'izao mihitsiny satria dia faritra tao hoe fiefin'ny Filomark Ravalomanana ary raha ny eo amin'ny faritra vakina karatra distrika fito roa dia izany Filomark Ravalomanana zany no fantatry ny olona hatram'izay ary hatram'izao dia da hoe nandefasana andreo élément manokana avy aty Antananarivo raha amin'ny fotoana ohatran'ireny dia misy lay ary efa nyteneniko teto zany ary efa vo nyteneninao tao moa fa misy ny décret 84/056 zay manangana ny OMC ahitana ny force de défense et de sécurité anankitelo zany dia ny tafika malagasy dia ny gendarmerie nationale ary ny police nationale zany tamin'ny 9 février 1984 dia avy eo ny mandrindra an'izay moa zany no
lehibe any tena mitarika io za dia ny procureur de la république eo amin'ny tanàna miaraka amin'ny préfet ny faritra fa ny fibaikoana eny amin'ny kianja zany a fitondrana an'ireo atao hoe tafika malagasy a sy ny zandary ary ny polisy a dia ny zandary no baiko azy zany ka raha Antsirabe zany dia ny commandant ny groupement ny Antsirabe no mibaiko an'ireo ao reo eny fa na dia misy général de brigade aza ny commandant académie miaramila zay atao hoe major de garnison Antsirabe ambony grade lavitra no lay commandant groupement dia le gendarme no mibaiko ary raha jerena koa nefa ny abetsahan'ireo atao hoe force de défense sécurité nitafika ny polisy zandary eo amin'ny faritra Antsirabe dia manana maro misitsy raha anao an'izany atao hoe maintien de l'ordre zany a ny ao Antsirabe ary misy école telo mihitsiny ao izay tafiditra anatin'ny fiofanan'ny polisy ny tafika malagasy manamboninahitra mpianatro manamboninahitra zay anao izany asa manamboninahitra zany ao amin'ny tafika malagasy na ao amin'ny gendarmerie nationale ny arian'ny polisy pirenena moa dia ao amin'io ny sekolon'ny polisy io a no misy ny fiofanana ho an'ny inspecteur de police sy ny polisy tsotra zany zay misy eo amin'ny arivo mahery eo zareo no ao anatin'io ny ato amin'ny tafika malagasy moa akoatran'ny akademie miaramila dia misy ny atao hoe ny sekolindreo manamboninahitra lefitra zay maro de maro koa ao Antsirabe ary anisan'ny tafiditra anatin'ny atao hoe fiofanan'ireo sekoly anankitelo reo a ny atao hoe maintien de l'ordre na ny hoe ahoana ny fomba tandromana ny fandriampahalemana amin'ireny fietsehatsehan'ireny raha reo fotsiny zany ny jerena dia misy atao hoe élément no tapitananao fotsiny zany dia misy eo amin'ny atao hoe 2 mahery mitafika malagasy a sy ny polisy de miampy ny zandary a eo atapitanana zany tsy nety an'izany nefa nytao amin'ny fitantanana ny tanàna Antsirabe ty ilay Ragova na de eno aza tamindreo élément ny zandary sy ny tafika malagasy izay tsy nanaiky satria zandrikely reo de mba miresaka ny tena anao mafantatra hoe iny zokibe iny a de mba miresaka de tsy nanaiky mihitsy ny idina ny élément gendarmerie avy aty Antananarivo fa hoe vitanay ty satria maninona ilay fietsiketsehana lay congrès paritra ane ka tsy sanatry zany ohatrany hoe grevy mitaky fitakina ataon'ny mpianatra na hoe grevy mitaky tany hoe bodon'ny olona reny de tezitra ny olona de ny squatter izy anio fa manao congrès paritra zay ao anatin'ny asan'ny antoko politika adidiny antoko politika no manao an'izany ary voafaritry ny lalàny zany ary ilay congrès paritra tsy hoe natao tsy ho fantatry ndreo manam-pahefana fa napetraka ara-dalàna mihitsy ny fangatahana
fa saingy ilay Rakova ao amin'ny ao Antsirabe ao tapitanana Antsirabe zay Rakovan'ny vakinakaratra mahafantatra tsara ny herina antokotiako Madagasikara satria tao anatin'ny izy nanao politika ary efa présidenty nanana andraikitra lehibe tao amin'ny tanora tima tao izy no io lasa mivarotra fanahy nanomboka tamin'ny 2009 dia lasa any amin'ny manonany zao fitondrany zao izany hoe raha ireo mpitandro ny filaminana force de défense et de sécurité tao Antsirabe zany dia azo natao tsara mihitsy ny fampiresahana ary tokony tsisy reny zavatra reny fa noho ity Rakova ity izay efa mandray ny atokotiako Madagasikara ho fahavalo satria fantatry ny atokotiako Madagasikara ary fantatry ny mpitondra ato amin'ny atiako Madagasikara hoe iza moa ile Rakova io ananan'ny olona dossier io dia matahotra mafy an'izay hoe ataoko zay tsy hampamokatra an'ity Congress Party ity satria raha tanteraka eto ty Congress Party ty vitatreo ny amiko fa dia na araky le fitenenina moa crédibilité ako potika tanteraka tsisy izy atsony hoe isa zany fivato zany dia zay ny antony nanafarany andreo élément spécialisé amin'ny gendarmerie nationale reo za tsy miady aminareo gendarme na police na tafika zandry keliko dolo nareo fa aminareo misy sasatsasany zay tsy mendrika tokony anao an'io asa masina io tadio fa asa fiarovana ny firenena zany de asa masina fa tsy asa najolamboto ary nahita mihitsy ny ateo fa ohatrany tsy olona normal ho zay izy ny fitenenana ny olona nanatrika anay tao fa olona efa eo ambaniny asan'ny zava-mahadomelona za tsy nanoroka fa maso no hitako fijery no hitako samyny atamy tao ihany ary raha ohatra ny anareo angamba raha nataonanareo tao reny azy mbola tsy mitovy amin'ny service nataoko tamin'ny tafika malagasy zany hoe na mifetsikareo sasatsasa no iaho na ny fomba nentinareo nanaovana an'reny asa maloto reny de tena ahitana mihitsiny fa dia hita hoe olona voakarama nanao mission spéciale anaovana an'reny zavatra reny ary atao mihitsiny zay sy fikorotanana dia mandeha any am'le eritreritry ny mpitondra am'izao fotoana zao hoe politika avolenta hoe reny ny ataon'ny mpanoatra am'izao fotoana zao keto ve de inona ny tokony aloha amina fifidianana any ane le izy any ane le izy ka eto aho zany de miteny hoe sady marary ny mahamenatra reny tonga bakivaky mihitsy tena ary dia tsy hoe mampiady anareo zandry kely akory fa raha zany tao amin'ny plasy ny mpitondra komandy an'ny sekolony akademie miaramila sekolony polisina Antsirabe ny
commandeny école nationale sous-officier ny manamboninahitra lefitra ny tafika malagasy sy ny commandant groupement de mieritreritra ihany amin'ny le asa ataon'le ragova satria fanaovana tsinitsinareo fa hoe tsy vitanareo ny asanareo a fa aloha nareo angalako élément spécial avy aty an-taninareo zay élément spécial tsy tokony anao maintien de l'ordre akory fa araky ny teniny faniry teo raha anao maintien de l'ordre dia tsy élément spécial zay ty G6 zany any raha ohatra jerena klasiny zany de mitovy am'izay izenina any andafy zay mihitsy zay izenina any andafy a tsy hitanao anao maintien de l'ordre mihitsy fa niresaka zay izenina na G6 dia lasa manao an'ireny atao hoe resaka kidnapping na resaka atao hoe opération vol de bœuf tena enjana be reny a na atao hoe reny araky ny tenina moa hoe G6 mescorté an'ireny vola be amy tomobile ny banque centrale reny de manatitra izy any avlo de ohatrohatran'ireny zany no ataony G6 fa tsy andeha fanatrika amin'ny olona manao fihetsiketsehana ara-politika ohatran'ireny olona tanapolo tanapolo zay le mahatenenky teo hoe tsy maintsy jerena ny règle de proportionnalité raha ohatra indray sanatr'izy zany ka ohatra hoe isy taty ambadika nisy hoe sanatr'izy zany hoe nisy hoe fitaovam-piadina na hoe tondra zavatra mety hoe andratra zay zavatra hafandray fa ty efa nomanina de voalohany hoe mitondrahany zao nareo mitondrahany zao nareo efa nisy fihetsiketsehana ane nataotsika faniry tamin'ny redynamisation hoe roa taona lasa zay tao Tsirabe fanazava tsara mihitsy miaraka tamin'ny force de l'ordre tao fa tsy nisy élémentny G6 ny EG tam'izany tonga tao fa avy Atsirabe fanazava tsara mihitsy na de misy ara nadotrany hoe gidrakidra kely niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka sy ireo tompon'andraikitra fa de iny afaka nandeha tongotra nandeha nakany amin'ny arabe makany amin'ny lycée iny ambony mianatro iny de voaka tany amin'ny lycée ny tam'izany fotoana zany tam'izany niaraka tamindreo sénateur mbola amperinasa mbola niaraka tamitsika manona la resaka redynamisation nataony atokotiko Madagasikara sy le fanaovana tatitra any amin'ireny faritra reny fa ty de nandefasana force spéciale mihitsy zany anao an'le izy zany hoe ohatran'ireny zany dia efa misy cible hoe izany ciblevana ohatran'ireny de hoe tsy maintsy misy sambotra tsika ary ianao moa anisan'ny nenjehan'ny olona tao dia zoiamy moa fa teo ny ianareo solombavamboaka solombavamboaka anisan'izany ianao député sy ny tenako nanetsika lay zandary le capitaine sy lay zandary anankiray saiky isambotra anao iny a zay zandary avy aty Antananarivo iny aty ary raha tadidinao de le tamitsika andeha ho any Veriambodratrimo talatamaty iny lay capitaine le nanao n'le hoe mission statique iny ny patrouille iny nanetsika anao iny zany hoe hitanao am'zany zany fa olona de irahana manao mission tahaka reny zay mialatsiny fa be calcul amy carrière ko de reny nataony de manaonao fahatany zavatra ohatran'ireny tady io fa efa fantatry ny olona ane ary tsy hoe manentsika manokana akory na inona fa zavatra ohatran'ireny tokony maheritreretina ihany satria raha mizavatra indray mandeha no mitranga tsy de maninona loatra fa isak'izay misy mouvement ataony tiako Madagasikara de io foana ianao de efa mazava be zany fa manana an'lay iraka manokana ianao anaovana an'lay asa maloto ohatran'ireny de ny fisamoran'olona izay entina anaratsiana zy atao zay amaty momoka ilay fihetsiketsehana zay tokony adio
zalay hetsika kongresy tokony adio a kanefa dia lotona amy zavatra ohatran'ireny eto zany no itenenako hoe raha resaka maintien de l'ordre no atao a de tokony tsisy lanany zany zay sisy sy eo zy zany a raha ao Antsirabe satria ny ao Antsirabe aza de araky ny teniko tao efa misy 3 arivo nisan'ny zandary tafika malagasy sy ny polisy nasionaly ao Antsirabe iteniny sasany kama hoe reny mbola mpianatra dia hoe zavatra ohatran'ireny indrindra tsara ho hitan'ny mpianatra mba hafahany mandray lesona sy hoe zao ny hitanay tariry tena hoe teny amy terrain rehefa mandeha zany izahay ka tonga any amy toerana izay esanay a dia afaka manao ny mijery ny expérience tany a mba hafahana manao ny asa eny tam'izay mbola mpianatra manamboninahitra faniry dia nisy grevy mahatsiravina be tao Antsirabe tao amin'io cotona io resaka mombany resaka karama zany fa tam'zany zay rehefa mandeha dia baton blanc no entinay a mpianatra manamboninahitra zay tam'zany baton blanc no entinay fa tsy mitondra basy mihitsy na kely aza ary tam'zany ara de efa mitoraka ny mpiasany cotona tam'zany satria misy ny eritreritra hoe hodorana ny cotona sy ndrehetra tam'zany tam'ny taona 7 satria tsy indray mandeha ny olona no grevy fa matetitetika mihitsy ny tao dia tsy mitondra mihitsy zay zany basy zany fa dia baton blanc no entinay ary tam'zany fotoana zany aza mbola tsisy antony bouclier tony fa dia kasika no entinay a dia miaraka amy baton blanc de izy zany nanaovanay liasa le maintien de l'ordre fa tsy manao ohatran'ny ataon'izao am'izao fotoana zao fa le am'izao fotoana zao zany de efa le maintien de l'ordre tsy maintien de l'ordre tsotratsomy fa tonga de efa de makany am'le hoe version Europe le version Europe zany a de raisiny ohatran'ny mihitsy hoe tsika tsy misy resaka négociation zany a fa raha vao misy hafahafa de tonga dia version atao hoe rétablissement de l'ordre public zany a de afaka manao an'ireny zavatra ataon'ireny afaka mampiasa lay balaka ohatsoa zay anisan'ny tena raha kaikika mahazo point vital mahazo zany tena mahafaty ary reny matoa reny akizy resy olo reny maratra de fa balaka otsoa zany a zay bala spécial amy maintien de l'ordre reny alefany reny zany hoe fa tena tsy raisina ohatran'ny hoe manifestant hoe pasifika tsolo le olona fa tena raisina ohatran'ny hoe fahavalo zany nanaovana an'ireny zavatra reny ka eto a zany de miteny hoe tongo bakivaky le izy a sady marary mamenatra ary tokony nandray lesona am'zany ianareo force de l'ordre am'izao fotoana zao satria lasa tady andeha kany amin'ny bavure lasa tady andeha any amin'ny fisehosehoana lasa tady andeha any amin'ny famonon'olona mihitsy ny azy zavatra ho ataonareo satria maninona rehefa tsy navelanareo hiditra izahay a niaraka tamin'ny Filomarka Karavalomanina satria za teo akaikiny teo foana tsy niala teo akaikiny teo foana aho na teo amy tomobile izy a za teo velany teo foana raha nandeha tongotra tao anaty tanàna izay ka andeha hiditra ao any amagro ao anaty elakelatrano de nisy mihitsy am'reto élément-ny G6 reto ny armée basy a tao ny elakelatrano refa ny elakelatrano andarinay sy Filomarka Karavalomanina miaraka amin'ny député Fetra sy José dia elakelatrano atao eo amin'ny 2 metatra eo angamba ny sakany ary ny elanelanay amin'ilay sandary a dia atao hoe raha misy de misy angamba eo amin'ny tsy ampy 10 metatra akory député José sy député Fetra miresaka am'ilay satria élément-ny tafika malagasy ny teo aloha tao
miaraka amin'ny bouclier sy dia ny lemano zandary arinaria miaraka am'le solomaso be maintimainty sy miaraka am'le basy ndretrera de fa miarome basy a de fa andefa leza ty aminay mihitsy zao arina moa satria ny filomarika ravalomana tsy azo exposena am'izao dia za tao arinandraro ta nanao hoe nanao bouclier tao aloha amin'ny filomarika metraka an'le fiarovana zany le fiarovana miaraka amin'ny garde-cour ny filomarika ravalomanana zany hoe zany mentalité an'lay zandary am'izao fotoana zao zany fa soiany fa mba nisy zandary anankiray tonga saina angambo hoe tsy mety ny zavatra fa mihoatra ny loha de sarika zandary kely saika anao an'le fitifirana ary tadity le olona tadity tsara le olona na lay zandary zay sitona na ilay zandary saika anao an'le asa maloto ary le zandary saika anao an'le asa maloto de le zandary nafarana avy aty Antananarivo mihitsiny fa tsy anisan'lay zandary manao ny asany ao Antsirabe zany hoe tiako tenenina zany de zao ilay ragova tena misetrasetra ty io mihitsiny zany no tena manaratsy endrika ny asan'ny mpitandro ny filaminana ao Antsirabe izay miezaka manao ny asany kanefa misy an'ny tiragova tya izay sady manao mangatsika mafana tsy mangatsika ao Antsirabe tsy manaiky izay fandaminana ataony solon-tenam-panjakana am resaka fedina amy fandriam-pahalemana fa de tsy maintsy ny azy any ny tanterahana no ilay fitiavatena sy toromarika manokana azony avy aty Antananarivo eo a zany ny teny hoe izao teny ataoko zao de tokony hieritreritra izay rehetra mpitandro ny filaminana maheno an'ity fa tady ho tsara fa ianareo ane ka tsy hoe mivoaka tamin'ny vatao makazo fa avy any amy vahoaka ianao ary miara-monina amy vahoaka ianareo ary eto a de miteny tady ho tsara fa zao olona maniraka anareo manao ny asa maloto asa tsy mendrika ny tafika malagasy ny zandary ary ny polisy io tsy ho mandrakizay fa misy fetra ny zavadrehetra ary zay zavatra natomboka tsy maintsy misy fiafarany ary nareo mbola ao anatiny atao hoe ny sasany aminareo mbola ao anatiny zany fanaovana an'zany asa masina dia ny fiarovana ny Madagasikara fiarovana vahoaka sy ny fananan'zany fa tsy manompo olona amina fahefana mandalo fahefana mandalo zay le nyteneniko teo fa dia tokony hieritreritra amy zavatra ohatran'ireny satria mbola anataranaka nareo dia mety ho zakanareo ve raha ny zavatra ataonareo am'izao fotoana zao no hiatrany amy taranakareo na mety hiatra aminareo koa azy ao arina kely io le araky le fitenenina hoe za tsy miantso tody afa samy malagasy eto mitody tsy misy fa ny atao no miverina ary atao hoe grenade lacrymogène nampinaninareo anaisy nampinaninareo any olona mety hiverina any aminareo ko iny efa nisy an'izay misy tany sabotsika naverin'ny olona ngely izy tany amy zareo ary na zaza nisany nandaka efatra sady iny dakako teo de naveriko tany amin'ny tany tamin'iny mankory zareo rehefa nandefa an'le balle disperseur nandefa an'lay lacrinatora ka de rehefa miparitaka aloha ny olona satria manao dispersion kory zareo de midira rasa am'le hery tsy mitovy
le misy kalaky misy grenade défensif misy lakry misy zavatra fizy apompo sy sisa no etsona n'le vahoaka tanapolo tena mahavarina ngely izy zay le nyteneny député Ramboasalama mahamenatra tena mahamenatra amin'io fotoana io député Ramboasalama mbola sakoroka be ao amandoto ka izay indrina matsy no amdalo hoe ho teneniko satria zavatra ohatran'ireny ao amandoto satria miteny teo hoe nareo tokony hiaro vahoaka sy mifananana no tokony mission principal nareo kanefa dia manenjika amin'ny mpanao politika ty nareo nohon'ny atao hoe fanompona olona sy fanompona lay mpitondra am'izao fotoana zao mialatsina fa tonga de mahitsy be zay mihitsy ka kanefa ny vahoaka ry amandoto misy zandara anankiray maty ohatrany tsy rarahinareo misy miaramila tafika malagasy anankiray maty ohatrany napetrapetraka am'izao misy vahoaka anankiray maty nampianina am'izao ny ombon'olona misy amanjato mivery maninona tsy any renforcena amy zavatra ohatran'ireny nareo hoe miakabetsahany zandary natao hoe de amy zona roa ohatran'ireny no ametrahana olona mba afaka miaro an'lay vahoaka sy mifananana zavatra tsotra be ne zany anefa narina tao amin'ny école ane zany raha tiana andro fahalemana ny tany dia ataovy ny azahoana ny terrain zany hoe occupé vanao ny terrain amin'ny alalan'ireo olona be de be reo zandary sy tafika malagasy na polisy ireo fa tsy olona manao fihetsiketsena resaka politika ty tsy resaka hoe andeha anokam-panjakana te Tananarivo anokam-panjakana te Tananarivo hoe de any Antsirabe no anao congrès zany eny natao tany Antsirabe fa tsy hoe resaka hoe grève na manifestation meeting nina ohatran congrès paritra ny atoko politika manana maizy ara de tsy maintsy manao congrès isaky ny 5 taona tahaka n'le nataony le TGV tao Manakara tamy sabotsy any zareo manko mangalatra spapaty amy team nanao redynamisation team de avy koa hoe mba manao redynamisation le natao tao ambositra ihany koa de nanao ngely zareo le même azory tamin'iny tao amy terrain tao Manakara de naninona tsy nisakanana de sady mizara moto aingavao redynamisation dikan'izany fa maninona le team matady vakina karatra ny sakanana tena sady marary reto olo reto sady marary am'le fahefana eo an-tanana no tena matahotra mafy ny am'le hoe retour de manivelona hoe tena renversement ty ry zalahy tsy sevitra ty vity tsika vita ary exactement manisa herinandro maromaro nareo anatin'ny fametram-pialana raha te ho latsaka hofidiana rehefa tsy zay nareo tsy maintsy andeha io fifidianan'io anaporofony vahoaka azy député Ramboasalama ka zay no hoe maninona no tsy any amy faritra tena ilain'ny zandary sy ny tafika malagasy ary ny polisy no anao mametrana andren'ny olona be deaibe reny fa amin'ny manifestation politique zay manifestation politique tena ao anatin'ny filaminana mihitsy satria congrès no atao tokony heritreritra am'izany ny général sy ny manamboninahitra ambozy mitondra an'ireo force de défense sécurité am'izao fotoana zao fa tsy variana fotsiny amin'ny resaka fijerena carrière so de raha raikitreto i de mialeto barakay de lasa le tombotsokely ka zay zavatra zay le asa masina izay nakinina taminareo le valeur sacro-sainte lay asany ma folo alin-da sy mahapolisy pirenena mihitsy ny zany ny tena vaososy am'izao fotoana zao ary tena mahamenatra ary tadio tsara fa nareo any amin'ny fiarahamonina verinana fiarahamonina nareo miaina anatin'ny fiarahamonina nareo fa tsy hoe ao anatin'ny toby eo fotsiny teo tsy hijano éternellement nareo fa tsy maintsy hiverinany nareo dia zay ny mety anjoa anareo mety mivavany olona mety azo anareo ary le tondron'olona molitra ny tena ratsy be hoe ino ranona de zavatra ohatran'izany no ianina ka tiako tenenina hoe ny am'izao fotoana zao lay fanaovana lay maintien de l'ordre dia
tsy manaraka ny atao hoe ilay fanaovana maintien de l'ordre irahan'ny firenena rehetra iran'izao tontolo zao fa de tena mana ohatran'ny hoe maintien de l'ordre iarovana ny tombotsoan'ny mpitondra sy tombotsoan'ireo atao hoe izay olona manodidina ny fitondrana am'izao fotoana zao ny zava-misy fa tsy re fijerevana alay tombotsoan'ny vahoaka sy fiarovana ny fananany. Maraparanantsika an'le adevitra io député Rambosalama ho antsika mpanaraka an'ity fandarana ity de hoe ho an'izany gendarmerie-pirenena zany raha misy tena hoe ampianarana akatoavin'izy ireo tahaka ny teteny mihitsy hoe raha misy tena raisiny toy ny baiboly kely mihitsiny eo anivon'ny gendarmerie-pirenena hianarana ary ajaina akatoavina de zany décret 63 253 zany tamin'ny 9 mai 1963 raha izay satria eo anatin'izay de mazava tsara mihitsy ny relation en gendarmerie amin'ny autre institution. Raha miresaka an'izany koa tsika de hoe misy autorité civile ao, autorité militaire ao, autorité judiciaire ao. Ianarany zany tompoko ary ao anatin'izany ihany koa ny décret 69 232 resahako amintsika mihitsy zany mba ho fantatr'ireo namana le izy ny aminy hoe règlement du service intérieur de la gendarmerie. Misy valeur morale sy resaka spécificité ana gendarme reo anatin'izany saka gendarme de ao anatin'izany article faharoa zany ny attachement inconditionnel à la patrie, respect de la loi, respect de la personne humaine. Ao anatin'ny décret 69 232 zany tamin'ny 16 juin 1969 reo roa reo zany tena akatoaviny gendarme mihitsy reo amin'ny tena fitiava-tanindrazana tena tsisy anombinana amin'ny fanajana lalàna ko zay nge le tanindrazana sy lalàna anivon'ny gendarmerie ary ny fanajana ny maha olombelona de aiza le izy zay le tiatsika tenena hoe tsy ny rehetra averintsika tsara tsy ny rehetra ary mitondrana zao fanazavana zao tsy fahakalana an'izana an'iza fa zao misy manao baiko politika idirina politika eo anatin'ilay corps-le gendarmerie de manao an'izao tsangandravatry zao de mampiasa n'ilay namana zay tokony heverina fa mahay miasana izy fa zao tratry ny adevitra politika misy matahotra fahefana ny ambadika any de mampiasa am'izany amin'ny tsy tokony izy de tonga am'ireny de lasa misy koa blessure volontaire ao ambadika zany rehetrarehetra zany zany nge nahazo an'ireo olona tany Tsirabe etra ny misy endrika tentative de meurtre zany ndraindray raha tsy voatandro ny reny fihetsiky reny satria tena ahoana ny eritreretinao hoe misy grenade entina manafika avy ny défensif aza ny offensif mampiasa balle disperseur ianao mampiasa karazana lacrymogène maro ianao ndraindray tsy mifanahtsahana am'le tenen'ny député Rambosalama teo izy hoe olona mitanapolo nefa reto olona mampiasa fitaovam-piadia de miantso ianao rehefa avy eo midira raha mbola sa ay zany tena tsy aotsony zany le respect an'le maha olona an'le olona zany maintien de l'ordre raha natao kanefa zavatra hafa no miseho anatin'ilay trango ohatran'ireny mamenatra lizo sika ary mahatonga atsika iteny hitondra fanazavana tamin'ity fandarana ity hoe tena apetrao araky ny tokony ametrahana azy le izy mba korere ariza moa ny tsinaiky nafinaritra nge zany mahatokony mpitandro filaminana malagasy mivoaka malagasy zany no ilaina fa zao misy kelikena tetina olona avy any ambadika any matahotra an'le fahefana sa vao marina tokoa fa tsy gasy le mpitatana ny firenena de manao baikom-bazaha de apriato le malagasy ampijalio le malagasy aza am'raharaha zay congrès any aza am'raharaha zay loasy le parti politique any aza am'raharaha zany hoe statut ana chef d'état zany aza am'raharaha zany droit fondamentaux zany aza am'raharaha zany resaka constitution zany libre de circuler de manifester de réunion sy ny sisa sy ny sisa aza am'raharaha zany fa zao ny atsika fahefana ihany ny tazomana an'ity fahefan'ity mamaky atsika ka zao rehefa manelingelina atsika de petao tatakin'izany zavatra nataonareo tamin'ny sabotsy teo palahelo
ozy tsika hoe misy aho tena manao ny asany ary de raina fa misy kosa noho zay hoe baiky politika zay de reny ny zavatra voakany de fandritsika zany ny amin'ny hoe engany mba tsisy oatra rentsony fa samba hahatsapa-tena reo everina fa tena ao anatin'zany fitandrona filaminana zany mamarina niny adevitra iny tsika deputé Rambosalama. Ary ny tena mahagravy azy faniry de zavatra anankiroa voalohany a efa kaikin'ny fifidianantsika misy zavatra mitranga ohatran'ireny zay fihetsika mamodoza sy manala baraka atao amin'ny sasatsasany amin'ny fitandro ny filaminana izay atao hoe tena ao anatiny tena fikirakirana ny lalàna zy tena tokony mainy lalàna mihitsiny satria ireo degré anankiroa zay miteneninao teo a dia natao manokana ho an'ny zandary zany reny zavatra reny misy erahany statut erahany zandary sy ny miaramila ny polisy nasionaly ko maniny azy manokana fa amy mahazandary azy zay dia nanaovana anyreny reny misitsy izy a amba hoe spécialisation mahazandary mazy ary mifatoka am'lay resaka fanajana ny mahaolona sy lay atao hoe fanajana tanteraka ny lalàna lay décret anankiroa ny tenenina atao circonstance aggravante mihitsy ndreny zavatra eny am'izao fotoana zao satria zandary izay miaina manokana ao anatin'ny zany lalàna zany a ireny lalàna anankiroa ny teneninao reny a ny ohatrano atao hoe baiboly tokony iainany zandary a isan'andro ao anatiny fanatanterahana ny andraikitra sy ny asany a amy mahazandary azy indrisy fa raha jerenareo reny jereny reny zavatra reny a dia ohatran'ny jerena fotsiny tsy misy nampiasana an'zany fa mifanohatra am'zany ara no hita tena kianja ka eto zany de miteny hoe ho anareo zandary izay tsy malala ny atao hoe ny asiny lay asa ho anareo zandary sasatsasany izay atao hoe tsy manana an'le vocation mahazandary fa atao hoe tsy mahita asany ambadika any angamba dia nanao concours dia tsy mipetraka lay hoe métier anazandary fa mieritreritra ohatran'ny hoe fonctionnaire tsotra fa tsy mieritreritra an'zany hoe ty asana mpitandro ny filaminantiany na zandary na polisy na miaramila dia métier io fa tsy asa hoe ho mitovy amina fonctionnaire mariny fampiasam-panjakany nareo raha miresaka hoe ao anatin'ny lafiny administration karama sy ndretraretra statut fa matena hoe ijoroanareo am'ma mpitandro ny filaminana anareo a de c'est un métier misy tena hoe resaka fanany oentinao ary resaka mila fieritreretina be mila atao an'zany hoe esprit de discernement zany a manao ny zavatra io ilana resaka abnégation io zavatra io ilana resaka désintéressement io zavatra io fa ny nareo zany de ohatran'le hoe aa tsy nahavita teny akatsy ao fa lany daholo ny filera rehetra de ndao aloha tsofokazandary fa mety ho vitako ty na noho ny tsy fahaizan'ny fitondrana am'izao fotaona zao manome asany olona diplômé de any amy zandary ranga na any amin'ny tafika malagasy na any amy polisy misy idirana zany hoe tsy vocation anareo le izy fa ataonareo fotsiny a hitadiavana vola isaky n'le 18 dia ilay tena hoe ampiasanareo amy mahazandary anareo mahapolisy matafika anareo tsy otsony zaho atao anatin'io a tsy mankala anareo mihitsiny a fa ilay sasatsasany aminareo a de tena mampalahelo le toe-tsaina satria tsy manana zany mahafantatra zany aty hoe métier ana gendarme zany a métier ana
tafika zany a mety amina polisy zany a fotrany hoe andeha hoany a andeha ikarama samy hafa be zany ka zay zany no tsy no fantatra eto amin'ny zavatra ohatran'izay a ary hoanareo rehetra zay dia eritreretra hoe tena le zoko be io miteny an'zany a de mba eritreretra hoe misy tsakotsako zany zavatra zany fa tsy fanakianana akory a fa de volako lava ny kilalao mbola hoela raha samy mbola etotsika venana somatsara dia arak'izay teny zay hoe tsy misy janona mandrak'izay eo amy toerana akory fa ny zavatra atao a de misy fifarany daholo karaha ny zavatra hita dia reny zavatra ataonareo reny a vo maika mampitombo tsy fitiava amy vahoaka zay efa teno anatin'ny fahantrana sy lalina de lalina fa zay efa mibadonareo zay efa mibarabarainareo am'izao fotoana zao a ny mpitondra am'izao fotoana zao zay ngamba fa nino azo lazainy momban'iny fa dia tantara de mbola mitoy tantara de mbola mitoy fa dia araky ny tenitry hoe de volako lava ny kilalao mbola hoela na de fa miaina zany lacrimogène be de be zany tsika tsira be de mbola eto ihany fa dia ny angatana amin'Andriamanitra mbola ho velonaina ary samy ahita tsara hoe manao ty Madagasikara ty après an'ny 9 novembre eny ary ny adevitra zay hoentitsika miaraka amy député Rambosalama satria betsaka ianareo ihany ko no mbola niandry ny toean'ny raharaha mbola mitoly izy a satria betsaka mifaneho-kevitra am'izao fotoana izao momba n'lay hoe zoam-pirenena mahamalagasy zoam-pirenena frantsay ary voakasika zany ny filohan'ny republika ity adevitra ty moa zany a dia nipotra andriamatoa Solomamoaka Rambosalama Emilien atao arinan'ireo antota taratasy izay miparitaka teny amin'ny tambajotra sosialy ary samy nandritra izany avokoa ny radio sy ny fahitalavitra rehetra ary hatrany ivelany aza le monde afrique dia namoaka antota taratasy miresaka an'izany tokoa tamin'ny alalan'ny lahatsoratra izay nataon'izy ireo ny amin'ny hoe tena frantsay Iany Rajoelina ny antota taratasy dia manamarika ny décret nivoaka tamin'ny 7 sy 4 arivo ary voarakitra ihany koa tanivon'ilay journal officiel zay navoaka publié zany eo amina raharaham-panjakana dia tsara ihany manamarika atsika fa ny gazety-mpanjakana dia anisany tena ilaina tokoa eo amin'ny fanatanterahana zany ny raharaham-panjakana rehetra akoatrany hoe efa lany le lalàna de misy ny décret de misy ny promulgation misy pitsopitso ohatran' zany tsara ho fantatry ny rehetra de misy ny décret d'application eny de misy ihany koa ny publication amy journal officiel misy ny décret d'application marobe zany fomba fampanatanterahana lalàna daholo zany rehetrarehetra zany zany ka efa tafavoaka tamy journal officiel le izy de dikan'izay zany efa niatra zany le didim-panjakana zay a namadika an'Andriamatoa Iany Rajoelina izy aloha nresahantsika tsika tsy miresaka amin'ny fianakaviana ho tena vazaha ary teratany frantsay zay ny tena marimarina kokoa io le hoe naturalisation zany mba tehitenikely fotsiny tsika amin'ny alalan'ity soratra zay alefa mifaly ity hoe inona moa ny tena mahadika an'lay resaka naturalisation alefa mifaly amintsika le izy zay hovakiko amintsika de io la naturalisation ozy izy n'est pas un droit il s'agit d'une demande formulée teto tsika de nyteny hoe nisy demande formulée ane nataon'lay olona nahazonany zany par une personne qui ne dispose pas d'un lien zany hoe amina olona tsy manana fifandraisana tamin'ny la France avec la France qui lui permettrait de devenir française mba ahafahany mivadika ho frantsay mazava ho azy automatiquement ou par déclaration satria zany ty adevitra ty de zao acquisition ty fa tsy filiation zany hoe ity zany tsy misy hoe razambe anao raha nisy razambe anao zany ty de tonga de nilovanao automatique zany de nataonao ny taratasinao fa ty acquisition ty de ohatran'izao le demande formulée ao anatin'izany adevitra zany eo anivon'ny fanjakana frantsay
hitantsika io le izy a demande d'acquisition de la nationalité française de eo izy ao naturalisation réintégration ny anazy zany le naturalisation ny anazy le naturalisation koseny amin'io de ohatran'izao tompoko le izy de io ny fenonao de mbola misy fanadiadiana atao aminao ihany ko ary olona tsy maintsy majeur ampytaona mahazo izany mazava tsara zao zavatra resahantsika izao ka rehefa miresaka an'ity satria talohan'ny 2014 le raha misekely mbola malagasy ka naninona ary raha ohatra ka le version an'lay ministry ny serasera sy kolotsaina deputé Ramboasalama miresaka fa ny dadabe any tany de efa frantsay ara-taratasy sy frantsay arak'izay nyresahany azy de nandovan'izany izy ka naninona ny tsy nalany avant 2014 fa naninona no naturalisation l'izy zany hoe naturalisena zany mbola adevitra ray satria lay dircom mataloko miresaka fa hoe par diplomatie service rendu zany par la France de inona le service rendu coup d'état 2009 vita mission niongana amin'ny président Marc Ravalomanana nisy fanjakana teo nanomboka janvier 2014 lasa izy nitsotsotra tany ivelantany novembre 2014 izy ny Sinem Manuel Valls sy Bernard Cazeneuve ministre ny atany frantsay fanjakana Sarkozy ny décret zay tsy maintsy décret mamoaka ny taratasy resaka naturalisation iny de miatra avy hatrany le article 42 raha misy afaly very avy hatrany zom-pirenena malagasy ianao rehefa malagasy ianao ka ampytaona na ka tsitrapo fizakan-jo-pirenena hafa tsy mbola miresaka constitution aloha satria lalàna samy resaka ny code de nationalité ny resahana aloha anao raha mato ministre zay milaza ianao fa ny constitution malagasy de tsy miteny ny aminy hoe vakiko tsara le izy ohatsy izy ianao hoe doit être de nationalité malagasy seulement mody nasiny seulement manko lo izy ka tsisy an'izany nge ao anatin'izy fa mazava tsara ty izay olona rehetra milatsaka hovidiana ho filohan'ny republika dia tsy maintsy mizaka ny zom-pirenena malagasy le dia tsy maintsy io no mibata an'io teny io tout candidat aux fonctions de président de la république doit être dia tsy maintsy ny dikan'izany de nationalité malagasy fa tsy asianao seulement anao zany fa zay voasoratra ato ny adevitra doit être dia tsy maintsy de vereny le article 42 satria lalàna ny samy code de nationalité no miresaka ny any Frantsa ny eto Madagasikara dikan'izay tsy malagasy tsony any Rajoelina 2018 fa mibata an'lay zom-pirenena frantsay de ahoana ny fitsarana malagasy na azony certificat de nationalité tamin'ny candidaturany ahoana ny ACC no mivalide an'izany totakta rehetrarehetra zany inona daholo ny azontsika heverina am'izany nilo le non avenu adevitra ty député Ramboasalama Emilien fanokafa ny netiko iny zany lay article 42 zany faniry dia mazava be fa tsy natao ho conditionnel io na futur ozy izy ny fiteny azy rehefa manao conjugaison fa tonga dia père tonga dia au temps présent zany hoe rehefa manana an'lay nanao an'le demande ianao ka nahazo an'le naturalisation ma frantsay anao a dia tonga dia efa very zany ny malagasy anao ary raha ny zay fiarovany reto olona rehetrarehetra matoa misy ny fiarovana ohatran'ireny ary fiarovana mifanipaka ary mampimea
dia midika ny fahamarinana nylay adevitra sy ny fahamarinana ny hoe ma frantsay any iany rajoelona am'izao fotoana zao zany hoe raha ohatra karaha raha isy nantean'lay ministry ny serasera tena manam-paizana be ono izy iny a mianatra droit ono izy iny ary raha tsy diso no tadidiko de hoe atao amin'ny université any Paris 7e atao amin'ny Dauphine izy a no nivoaka kanefa de mahita an'lay resaka hoe affiliation de ohatrany kakakaka ihany mba nanao lalàna kely ihany ny tenanay tao amin'ny université an'Antananarivo tamin'ny taona 1979 80 fa tsy raha miresaka hoe fahaterahana hoe lien avy amin'ny fahaterahana zany de tsy nisy zany fa filiation no natao fa tsy affiliation zany ka zany rehetrarehetra zany de mbola miteny hoe mandainga avy ary amy dadabeany ary efa nitenenina atao hoe iny no manana n'lay zoom-pirenena frantsay raha nanana zany zoom-pirenena frantsay zany ny dadabeany raha matoa ministra de tsy ilaina akory manao demande fa automatiquement tonga de efa mipetraka zany a zay mihitsy ny tena izy ary fanontanina apetrako aminao hoe raha nisan'zany ary maninona tsy ny le rainy izay tao anatin'ny tafika malagasy no tsy mba nieritreritra akory hoe ndeha anao any amy tafika frantsay fa nanomboka teto amy tafika malagasy ary mialatsiny fa nanomboka tamin'ny soldat de deuxième classe nanaovany mamiaramila azy raha jerena zany hoe nanana an'zany fahafananao an'zany izy tokony tany amy tafika frantsay nao fa tsy teto satria hafahafa koa considération ny tafika frantsay sy ny tafika malagasy zany hoe tsy tokony hipetraka akory zany lay adevitra hoe naturalisation raha ohatra hoe tena marina zany fa asaina mamono afy daholo ty rehetrarehetra ty mba anafenana an'lay izy fa raha ohatra tena marina lay tenindreo a de tokony tsisy kory ny fanafenovana velona andeha am'izao fa io le hoe kibokibonirariny a de atao daholo ty lainga rehetrarehetra ty kanefa dia lay lainga aza vao maika mampitolo tena ohatrany lolo fotsy ozy izy ny fitenenana na ilay atao hoe ramatoa miteny hoe par voie diplomatique par diplomatie aiza lay nisoratra an'zany tam'le demande tonga hoe afahafa misy izy par diplomatie fa nisoratra tam'le demande tonga hoe de naturalisation na réintégration hoe ka iza izy am'izay le hoe par diplomatie zany hoe matoa misy adevitra be ohatran'reny dia marina ma frantsay an'lay filoam-pirenena am'izao fotoana zao zany hoe tokony tsy asiana adevitra tsony zany fa dia tokony asaina naterena mihitsiny aza raha zay no azo ilasana azy ny filohan'ny ACC tam'izany fotoana zany a izay ny valide ny dossier de candidature an'lay filoam-pirenena lany tamin'ny resaka doublon sy ny zavatra tsy manjadreny am'izao fotoana zao a ny momba ny maom-pirenena frantsay azy ahoana moa ny tsy afatarany an'zany fa eo zany lay teneniko hoe fa misy olona koa mivarotra fanahy mihitsiny am'izao fotoana zao de tokony tatriny izy hoe avoay fa zao marina ary laingana fenonareo dia io miariary io ohatrany kary anefitra ary tsy zay no namorona fa ny zavatra mitranga ohatra ny zavatra mivoaka ohatran'reny a de ohatrany makagaga ihany ary fa tamin'ny fa nisy
tamin'ny la gazette de la Grandille tambolambola teo ny PDG ny la gazette de la Grandille de fa namoaka an'izay hoe binationalité zay izy de io mitomitoy io ny tantara ary tam'izany fotoana zany angamba tsy nieritreretiny hoe aoraka be ohatrany ity satria mbola hoe passeport inona sy ndretrehitra dia mbola hoe maivamaivana fa ty ilay didim-panjakana mihitsy ary nisotravana prime ministre tam'izany araky ny teny hoe prime ministre tamin'ny andro Sarkozy sy nisy ministre niaty tany tamin'ny andro Sarkozy Yolande président Yolande Yolande satria Yolande. Sarkozy ka efa tsy teo tamin'iny ay manitsy kely fotsiny ay Sarkozy tamin'ny 2009 marina tokoa izany fa président Yolande tamin'iny Bernard Cazeneuve marina zany fa tiana ho tenenina de hoe ilay interprétation an'le lay mpanohana ny fanjakana am'izao fotoana zao de tena miaro mafy misitsy ilay filoha araky ny fitenenina hoe miaro mafy abeka ongle ny filoha mihitsy am'izao fotoana zao izay matahotra ho very finanana matahotra tsy ho amin'ny fitondrana satria ilay fanjakana am'izao fotoana zao ane ka fanjakana efa mandeha point mora rehefa miandry sarahana fotsiny raha mbola misy motera ary raha fitiavan'ny vahoaka azy am'izao fotoana zao raha ny fahenona fimenomenonan'ny olona etseroa dia tsy ametraka ntsony izao fitondram-patsakan'izao amin'ny fitantanana ny firenena amin'ny fifidianana ho avy zao izay tsy maintsy izy satria lany mandà le filoham-pirenena fa alohan'izay nefa no dia mitaky ny ACC hoe tam'izany fotoana zany maninona no mivalidenareo ny dossier de candidature ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao kanefa dia fantatrareo ary efa misy koa natao hoe fanadiadina momba an'izany efa fantatrareo fa frantsay le olona talohany nametrahany dossier de candidature eo zany dia raha amiko tsy tokony isy tsony ny adevitra tsy tokony isy tsony ny adevitra momba ny zany resaka hoe tsy frantsay zany izy fa izy de efa frantsay satria very koa fa le article 42 ditsy article 42 le voateny eo tsy mbola miteny hoe perdre AI futura zany na perdre AIT conditionnel fa PERD de tonga dia tsy maintsy tanterahana le izy miatra avetrany miatra avetrany zay zany no zay no izy ary eto de mbola verika hoe miantso ny ACC mila fanazavana vahoaka malagasy ary anareo natao hoe tompony lalàna sy mitazona ny lalàna eto Madagasikara haute cour constitutionnelle ianareo nijeren'olona mifampiarana ny lalàna rehetrarehetra io ary anareo no atao hoe tarafin'ny firenena avy amin'ny velany zay misy an'reto maso ivo be de be eto reto manara-maso ny fomba fampiarana ny lalàna eto Madagasikara tsy moramora zany ary tadio fa ny andraikitra sy ny fanapahan-kevitra natolo-kevitra zay avoakanareo reo no hitsaran'ny olona Madagasikara hoe ohatran'izany ve ny mpitsara ny Madagasikara na mpitsara ambony ao Madagasikara ary mpampianatra lalam-pandrenana zay constitutionnaliste ka zay hoe fianarana tena fitsarana tena ambony reny jerevo mba hampitahao saminareo samy mpahay lalàna hampitahao ny andraikitra raisin'ny fitsarana ambony
any firenekafa matanjaka reo zay rehefa mijery moa tsika dia na Etats-Unis na i Frantsa sy ny eto amitsika nen'olona rehefa manao tsy mety na président ny république azy voapetaka na ancien président tonga de voapetaka tsisy indra fo jereo fotsiny neny Trump am'izao fotoana zao hoe 37 inculpation mipetahan'ny fitsarana azy nefa am'ireo mpitsarareo misy izy nametraka azy mbola voarosa telo zao mandeha ny Sarkozy zany ray teo de miditra faharoa zao Sarkozy zao ray heritaona tondra bracelet any an-trano na mandeha mipipi ary zay de mba eritreto hoe zany no fomba fiasan'ny fitsarana avin'olona sy mpitsaran'ny olona petraka amin'ny fanontaniana eto amitsika hoe samy tao ihany ary tadio fa Madagasikara dia firenena anankiray tao anatin'ny zanahany frantsay dia nomeny ny fahaleovan-tena zay le izy zay tao anatin'ny firenena anankiray zanahany frantsay misy zandary firenena frantsay zay zanahany frantsay matsy misy zandary io raha amin'ny resaka hoe force de fitandronan'ny filaminana eratany fa raha firenena zanahany anglisy izy tsy misy an'zany zandary zany fa firenena zanahany frantsay any misy zandary ary raha io resaka io zany de tsy sady hevitra de efa miteny fa frantsay ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao de tokony heritreritra ny olona nametraka an'io filoham-pirenena frantsay io fa tsy azo ekena toy ny am'izao fotoana zao hoe mbola frantsay no filohan'ny Madagasikara ary mety zay angamba no mampiteniteny foana azy ohatran'io satria maninona efa frantsaiko zay angamba nanaovana an'io Colisée io ery amin'ny rovany Manjakamiadana satria efa frantsaiko zany hoe lay toetsaina mamalagasy zany na de miteny azy izy hoe tsisy analany raha mamalagasy sy netretra malagasy enao de anao andreny fiteny tsy voahevitry reny eny amasomoka nefa ianao filoham-pirenena alefaso hoe falazavady de le miteny hoe raha vao mitsora tonga de teraka amin'ny pipiany aizany filoham-pirenena ve de itery am'izany de mba eritrery adikeo amin'ny teny frantsay ne zany ry Macron na ry Hollande miteny an'izany na ry Joe Biden no miteny an'izany any amin'ny kabariny ataony any sy ombahoaka any amin'ny teny anglisy fa angamba dia hoe tena zany hoe filoham-pirenena nitsika nefa miteniteny foana ohatran'izany ary mbola niteniteny foana tamin'ny lahady teo mbola teny teo koa ary tena iny ary ny tena mahamenatra satria manao ohatran'ny mahavoaka malagasy ohatran'ny ambo mialatsy iny amin'ny fitenenana ohatran'ny biby avoa ane sy ry faly le kabary eo ane tandremo fa mbola misy taranaka mpamadika maromaro any mivazavaza sy mivovo ankehitriny voatsona fotsiny anaraka vomijoro zany lela zany misy mipipipakaloto raha de mipika mpamadika zany tananaka mpamadika de lazaina fa mivazavaza sy mivovo inona no iza no mivovo moa raha amitsika malagasy tsy ny elika tsy ny ambo de malagasy ve de ataonao an'izany na inona ny raha aman-dreny anao de ataonao hoe mbola misy taranaka mpamadika vazavaza sy mivovo zany efa tena fanambanina amin'ny malagasy misity zany hoe nareo de mivazavaza sy mivovo ohatrin'ny elika ohatrin'ny ambo filoham-pirenena no miteny an'izany filoham-pirenena miteny hoe raha vao mitsotra de mipipi miteny an'izany hoe mivovo sy ny retraretra mitory mihitsy zany fa fanambanina lay malagasy ary ohatrany hoe tsy ao lay fametrahana lay malagasy mitovy aminao olona mitovy aminao fa ambaninao ny olona manambany olona sy manevateva olona ohatran'izany dia tsy ao anatin'ny kolotsaina malagasy fa ny kolotsaina malagasy zany dia mametraka tsara n'zany hoe fihavananareo ary ny tena mampiavana atsika raha te hiavana venao de anavaka ohatran'izany hoe mivovo ohatran'ny mivovo zany raha toina de araky ny teny to mivovo ohatrin'ny elika mivovo ohatrin'ny ambo zany no mivovo ary raha ny ankizy ny olona mpiteny an'izany am'izao fotoana zao de le ankizy le manao ady atsena sy any nanala eny hoe aza mivovo fa matsirafiny any ohatran'izany fanambanina olona
filoam-pirenena ve de hiteny an'izany misy mampiseho mihitsiny zany hoe tsy matotra mampiseho mihitsiny zany ambaninareo no za mampiseho mihitsiny zany hoe neneniny nataonareo de efa zay no izy de mamerina an'le hoe mametraka mihitsiny hoe raha tena malagasy ty filoha ty tsy hanao fitenenina ohatran'izany ka raha tena malagasy ty filoha ty tena mba teny mendrika sy teny feno fitiavana sy teny madio sy miaja no ataony eny amasom-boka indrindra le zavatra teneniny reny tsy hoe resaka ariam-badiva eny amy kabary sy eny amin'ny mason'olona rehetrarehetra eny nanaovana an'izany ka zay zavatra zay zany miteny hoe mahatonga miteny hoe tena efa frantsay le olona fa mandainga satria tsisy malagasy mihitsiny ka filoam-pirenena miteny ohatran'izany mba nyteneniny zaho mbola tsy nahitany hoe efa lehibe classe de seconde no miala tao amin'ny fitondrana ny filo Philibert Ratsiranana fa mba nyteneny Philibert Ratsiranana de hoe tsakitsaky maty zato arivo ary iny ary mbola nampitenenany ministre André Resamp izy tam'ireny za zao mba mahitany filo Ratsiraka nyteny tamin'ny faraparanteo za mba nainao fa tamin'izy tao amin'ny fitondrana mihitsy tsy mba niteny an'izany fa sady miteny izy ary malahelo de miteny hoe sanina by ary sady mampimely izy no ty misy zavatra tiany ampitainy za mbola tsy nahita finoa Marc Ravalomanina ka niteny hoe zavatra ohatran'izany mba teneny finoa Marc Ravalomanina zao Tanatsirabe de gaga vitsy miteny hoe odoy sakoky teny an'izany fa tia de tena mivovo fa ngahalika dolo zany le olona tsy mahazaka lay atao hoe tsikery anao tsy mahazaka ny zava-misy am'izao fotoana zao ary manamafy ny amy mety ho avy ny fiainanao sy ny fanjakana hoentinao de manao lasa manao fiteny ohatran'izany lasa miteny tsy fiteny ary manao an'izany fiteny tena manambany olona zany nandrasana aminy nge tamin'iny deputera Amboasalama de hoe hitondra fanazavana izy hoe za tompoko dia frantsay marina io antota taratasy miparitaka io naturalisation voaka par décret le izy zay nge nitadiavina aminy de anjarany rehetra zay mijeriny amina hoe ahoana fampiaran-dalàna ny tadiavina am'izao fotoana izao fa le version manko deputera Amboasalama ny version an'le ministre ny com sy ny culture de hoe efa nandoval tamin'ny dadabeany izy lovainy io de version an'lay dircom taloha lay mpitatana Madagascar Airlines de hoe par diplomatie nahazona izany par diplomatie ahoana azo mbola tsika foniny zany tadiaviny zany teo zao tsika nandefa n'izany diplomatie ve iny demande formulaire nahazonao an'iny acquisition iny fa tsy filiation ho an'lay ao anatin'ilay présidence indray mpanaradian'le filohan'ny république de hoe ataovy moratoire de mbola misy pahilalana indray sy olombamboaka anankiray zay mpiaradian'le fitondrana de zao indray version satria efa elo io lalàna io dikan'izany efa tsy miatra io tsisy fampiarana fa io lalàna io de tokony ho rava ho azy io de tsisy tokony tsy hitombona le satria zany dididy volana moa zany ordonnance tamin'ny 1960 de len'le anankiray moa le dirikabo ny présidence tsy hitan'izay resahana de hoe na filiation io na naturalisation tsisy mahampiala marama malagasy azy rehefa voatazonao mahamalagasy anao tsy nitetatety anao angataka naturalisation ny mahakomplike n'ity resaka ty manko deputera Amboasalama de zao tsy olon'olom-pony ny olona iny fa président république dikan'izay symbole de l'état ny souveraineté nationale ny unité nationale any amin'ny ilony daholy dinanina ny secret défense marina fa hoe zao le firenetsika fa namanitra sy mavomavo le re firenena noho ny nataonareo de zao mba manana ihany kosa ny tsy ambaratelo ny fitandrona ny filaminana sy ny fiarovana izany atao anatin'ity tany république amin'ny Madagasikara ity de ahoana zany ianao mireprésenter an'le pays etseroa omenanao ny lettre de créance rehefa tonga ny masovosiny rehetrarehetra ianao ny tsy ambaratelo ny tafika eo daholy de nefa frantsay le olona heureusement tonga saina daholo ny rehetra am'izao fotoana izao ny atokotiky Madagasikara voamalina nao fanambarana manamarina
fa frantsay le olona ary tsy adika ty naturalisation ty manary mahazom-pinena mahamalagasy azy araky ny article 42 ary tsy afaka tokony rotsaka teo ohatran'izany ny antoko politika madio nandefa taratasy tany amin'ny assemblée nationale mangataka ny fanamelona felany mba filohan'ny republika azy de ohatran'izany ihany ko mangataka fametram-pialana nataon'ny ty fangatana fempangana ny NPM fa ny MPSD mangataka ny fametram-pialana ty fangatana fametram-pialana ny filoha Iany Rajoelina zay nataony ny PSD ny MMM ihany ko de efa nyteny an'izay teo anaty fitsarany ty raharaha ty rahaisina nge zany député Ramboasalama tsisy filoham-pirenena eto Madagasikara nareto ao Tsimbazaza efa nanongana an'le premier ministre ta motion de censure 5 député engagé procédure tsy manana légitimité antsony tsisy prime ministre ohatry ny tany tsisy fanjakana nge zany eto de zay ve zany mahatonga le hoe le nampiasa herisetra sy abina tamin'ny olotsotra tany Antsirabe sisa ny any etra député Ramboasalama ka zay indrindra no izy hoe le article 42 zany dia tsy tokony sy adevitra tsondry fa tonga de efa very ny zavatra iny ary very ny malagasy de frantsay de raha toizina raha jerena zany toy an-tantara am'izao fotoana zao dia tokony tsy afaka ilasaka tsony ny filoham-pirenena izy amin'ny fifidianana ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao zay zavatsara zay zay ny tokony ho izy fa de raha mbola mieritreritra zany izy aloha de io ndray zany misokatra ny adevitra ary hoe inona ny zavatra tokony raisina am'izao fotoana zay raha ohatra mbola mieritreritra zany fa raha ny article 42 very mamalagasy azy de tokony mamita mandat ny somatsara izy any raha ohatra hoe tsy ho tanteraka ny famelam-petrany fametram-pialana kanefa raha mifahafantarana azy de tsy hanao an'izany mandrakzay satria maninona efa mipetraka ao lay tsy firarahinan'le malagasy indrindra amin'ny zavatra atao na reny zavatra nitranga tany Antsirabe reny tadiova na tsy izy ara mamebaiko direct an'ireny le olona mpamebaiko an'ireny dia fa olona akaiky na ry olona mpanolotsainy azy akaiky eo hoe zavatra mazava be zavatra fantatra anie zany ny zavatra natao de zavatra hitsarana ny olona sy hoe avantarany olona hoe iza mony eo dia ny zavatra ataony eny amin'ny andavanandro inona ny zavatra nitranga tany Antsirabe dia fanaovana ny fanapotehana ny fandravana ny hetsiky ny congrès zany ny tiako Madagasikara amin'ny alalan'ny grenade lacrymogène taizany sy fampiasana grenade lacrymogène betsaka indrindra teto amin'ny tantaran'i Madagasikara tsy tamin'ny andron'ny 2009 tamin'ny andron'ny fanonganam-panjakana de iza daholo ny tompona andraiky mpanjakana tao anatin'ny folo alin-da malagasy sy ny polisy tam'izany fotoana zany ary nampiasa an'ireny grenade lacrymogène reny de mazava ho azy de ny am'izao fotoana zao iza daholo koa ny eo mazava ho azy ka zay zany no teneniko hoe ny azy zany dia amaranako azy faniry tsy maintsy ataotsika amin'ny fifidianana satria lany mandaty mpitondra malagasy frantsay tia izay tena natao hoe ao anatin'le haute trahison mihitsiny satria fantany ny lalàna ny fe zany resaka nationalité zany kanefa dia nanao mauvaise foi mihitsiny izy tsy ampilazany zany amin'ny vahoaka nininana fenina ka zay de hoe za malagasy dia tsy maintsy andeha ny fifidianana zay filoham-pirenena satria lany mandaa izy dia eto azy zany de miteny amin'ny vahoaka malagasy indrindrindrindra ho an'ny boribory tamin'ny faefatra ary mbola namerina an'izay ny filoha Marc Ravalomanana filohana tokontsika hoe mbola manana fotoana isika andeha anamarina ny anaratsika any amin'ny lisy mpifidianana am'izao fotoana zao hijery raha tena mitombona raha tena mifanaraka tsara amin'ny karatra ny sy lay sosy menatsika iny ny anaran'ny zay rehetra voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana hijery hoe ao anatiny ao ave na efa nazany ty sosy ty azy satria raha araky ny vaovao eny de hoe ny ta hoe ny
président FJK mazana azy izy nefa de tsy tao anatiny tao dikan'izany zany mbola misy zavatra tsy milaminao mbola manana fotoantsika anaovana zany satria mafy loatra ny fiainana am'izao fotoana zao ary oka itsika tsy ho verezin-jo am'izay olona tiatsika araky ny sitrapontsika hitatana Madagasikara ilana am'izao fiainana tsy mandeha am'izay laon'izao mpitondra fanjakana tsy milaza amin'ny marina mpitondra fanjakana mpandanga mpitondra fanjakana mampahoriny malagasy mpitondra fanjakana manabaribary ny malagasy mihevitra ny malagasy ho babakotsy ny rehetrarehetra de mbola zany foana ve ny iainana de zay ny mahatonga amin'ny teny hoe mbola manana fotoana isika hijerena ny anarantsika mba ahafahantsika mifidy tsara mametraka zay olona tiatsika hitondra Madagasikara ka nalatsika am'izao fahoriana zao eny ara dia izay zany ny adevitra androany faniry fa dia mangataka amin'Andriamanitra mba omena trano ny fahasalamana na tsisy lacrymogène aza de mangataka amin'ny amintsika omeny ny fahasalamana mba ho salama tsara tsika tonga eto rehefa amin'ny heriny ohatran'izao indray tafasydinika hiaraka amin'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny hainao manjery ANB sy radio mada ary hiaraka aminareo zay mpanetana sy mpandrafitra izao fandarana zao fa dia manao ny veloma madinidinika sy masina fatipatenana aminareo fa dia amin'ny herin'ny talata ohatran'izao indray mihoana raha sitrapon'Andriamanitra feno fankasitrahantsika ho an'ny solomamboaka Ramboasalamy Emilien député Ramboa satria dia naharitra ora roa tanoany mihitsy ny fiarahana taminy betsaka ny zavatra tena tondrana fanazavana rary ny sitsiny zany raha ny zavatra nytanga tamin'ny faranerinandro teo sy ny vaovao marobe zay tsara hitondrana fanazavana ary ny andraiky ny teo anivon'ny firenena ihany koa akoatrina solomamboaka azy zay teo anivon'ny tafika malagasy mahafantatra bebe kokoa ny tontolo ny fitandronan'ny filaminana dia fanararoatra hoy ny fananana ray aman-dreny olona manam-pahaizana manam-boninahitra ambony tahaka ireny dia nataontsika mihitsy zay fakakevitra tamin'izay eny ara fa amaranantsika nyty fandarana ty dia nanao fanambarana ho an'ny mpanao gazety omaly ny RMDM any ampitan-dranomasina tarihany Ramatoa Nirso Herinaivo zay ivondronana toko politika maromaro mbola mikasika nyty zom-pirenena zay azon'Andriamatoa ihany Rajoelina zay zom-pirenena frantsay ity zany sy ny hoe inona ny toyany zavatra nataony RMDM diaspora sy ny fikambanana zay tarihany Ramatoa Nirso Herinaivo dia izay no entitsika zany alefa ny faly eo amin'ny 10 minitra eo izy fa manana faharetana tsara tsika mihaino ny fanazavana rehetra zay nentin'ny mpitarika an'izany RMDM diaspora izany sady mpitarika ny fikambanana ADM dia ifarana fandarana avetrany generika no mandeha zany de manongila-tsofina tsara tsika satria efa misy action taterahan'izy ireo zany any ampitan-dranomasina sy ho an'ny eto aterina zany par rapport am'izay hoe frantsay ny filoham-pirenena malagasy fa tsy malagasy de makasitraka antsika rehetra zay niaraka taminay tamin'ity fandarana ity faly ny sary avy hatrany era ho an'ny mpiara-mitolona izay atya ivelany sy any Madagasikara ho anareo mpanao gazety izay manatrika eto ary ho an'ny vahoaka malagasy izay manaraka an'izao fanambarana amin'ny mpanao gazety izay ataonay mivantana amin'ny hainao manjery rehetra izao ny fitiavan-tanindrazana ny manosika atsika rehetra ary nanosika ihany koa ny razambentsika ny taky ny fiverenana tamin'ny fahaleovantena tany Madagasikara ny ampy ny fitiavantsika ny fahamarinana sy ny rariny izany mahatonga aminareo ankehitriny iresaka mikasika ny Madagasikara mba iverenany ampo-pirenena sy fitiavan-tanindrazana amintsika izany ampo zany izany ataontsika dignité ny Madagasikara zany dia nangalarina tamintsika nandritra ny fotoana maro ary ny loza dia ny mpiray-tanindrazana amintsika ihany no naky izany tamintsika ankehitriny zany tsika dia ankehitriny zany tsika de sendran'izao tranga izay mamoetra ary mamenatra eo anatrehan'izao tontolo izao izay tsy misy tao anatiny
enimpolo taona satria dia ny mahatany tandalana any Madagasikara mihitsy no voahitsakitsaka. Tsy afaka anaiky izany ny tenako ama tsara izay nanao fiananana na dia efa nasorona tamiko ara izany asako mampitsara zany. Ny fiananana izay nataoko mbola mipetraka foana, mandala ny tany-tandalana ary mandala ihany koa ny lalàna rehetra izay mifehy ny firenetsika. Androany dia mitsangana isika rehetra vahoaka malagasy satria ny arena malagasy dia tokony ho an'ny vahoaka, tokony hositrahan'ny vahoaka. Izany tsika dia mila mpitondra tena malagasy ary mandala ihany koa an'izany sotoavina malagasy izany. Ka eo isika dia milaza mpitondra ny samboka andraikitra na imposteur no mitondra antsika amin'izao ary tsy vitany manao imposture fa mametraka didy-jadona ao amin'ny firenetsika. Hitantsika ny zavatra mitranga fa tsy mahazo miteny ny mpanohitra ankehitriny ary hitantsika ihany koa fa notifirina sy noratraina ny malagasy izay nanotrona ny hetsika izay ataon'ny mpanohitra tany amin'ny faritany rehetra tany Antsirabe. Hitantsika koa ny mpanohitra sasany izay mitety vohitra kanefa dia sakana ny mpitandron'ny filaminana ary dia mifampikasitanana mihitsy noho izany. Izany rehetrarehetra izany dia satria olona tsy manana fitiavan-tanindrazana ary tsy mizaka intsony zom-pirenena malagasy no mitondra antsika. Ka noho izany dia eto isika mamerina fa ny lalàna dia tokony hiatra ao Madagasikara. Ny lalànantsika voalaza ny 2/7 ny code de nationalité malagasy na ny lalàna mifehy ny zom-pirenena malagasy dia milaza mazava fa rehefa feno taona ianao ka mangataka zom-pirenena hafa vahiny dia very ny malagasy anao. Izay zavatra izay anefa dia nafeno ny Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny tompon'andraikitra teo anivony fitsarana avy momba lalam-pandrenana tamin'ny 2024. Raha ohatra ka nampafantary ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana izany tamin'io fotoana io dia mazava ho azy tonga dia nolavina ny filatsahana vidiana. Nafeniny izany ary ankehitriny mbola nafeniny ary milaza hatrany izy fa noho ny ray aman-dreniny no nazahoany an'izany zom-pirenena izany. Mazava anefa ny taratasy izay mivoaka eraky ny tambazotra hitantsika eny fa naturalisation na fanomezana olona vahiny ny zom-pirenena anankiray natao hoe naturalisation no nazahoany an'izany zom-pirenena frantsay izany. Ka raha ohatra 70 taona izy tamin'ny 2014 izay nangatahany izany fizakana zom-pirenena vahiny izany dia efa miatra amin'ny 2/7 article 42 ny code de nationalité. Averimpiany ny article 42 no principe miatra amin'ny malagasy rehetra. Ny article 43 kosa dia exception ho an'ny malagasy izay ao anatin'ny tafika na mbola manao ny asa fanompoana eo anivon'ny tafika malagasy na koa ireo izay mbola misoratra eo amin'ny fanisambahoaka izay olona tokony tsara maramila na ny registre de renseignement de recensement du service militaire. Ny ankoatran'izay ny olona izay tsy anaty tafika, ny olona izay tsy misoratra amin'izany registre de recensement izany dia miatra amin'ny avy hatrany ny fahaverezan'ny zom-pirenena malagasy fa tsy mila manao fangatana eny anivon'ny gouvernemanta izy mba ho very izany. Ny olona izay binational de naissance satria nandova izany fizakana zom-pirenena anankiroa na mihoatra izany noho ny ireo ray aman-dreny manana izany na hoe talohan'ny 20 taonany izy no nangataka izany, ireo ihany no reconnu manana nationalité multiple na plurinationale na binationale. Averimpiany izany fa tsy ao anatin'izay zaza tsy ampy-taona izay Andriamatoa Andry Rajoelina ary tsy ao anatin'ny tafika ary tsy ao anatin'ny olona izay mbola misoratra eo amin'ny registre de recensement du service militaire.
ka noho izany ny fahalaniny Andry Rajoelina tamin'ny 2018 nefa izy tsy manana zo pirenena malagasy, dikan'izay tsy manan-jo ilatsaka dia fandikan-dalàna satria voalohany indrindra ny olona izay tsy mizaka ny zo pirenena malagasy kanefa mitondra ny firenena dia manana afaka mahita ny tsiambaratelo mpiarovam-pirenena, zavatra tena mamaofady izany satria ny vahiny tsy tokony ahazo ny ataontsika hoe ny information mikasika an'izany tsiambaratelo ny fiarovam-pirenena izany. Faharoa manaraka an'izany, ankehitriny dia maro ireo fandikan-dalàna ateraka izany fanafenana an'izay zo pirenena izay ka nahatonga anay ny anao ny fanambarana sy ny fametrana ny antota taratasy isan-karazany eny anivony tompon'andraikitra isan-karazany izay ho tanistaiko eto. Voalohany indrindra dia nandefasanay ny taratasy teny anivony Assemblée nationale sy ny Sénat aty Frantsa satria tsy ekeny lalàna Frantsa koa ny mpizaka ny zo pirenena frantsay fotsiny ihany ao aminy hipetraka amina toerana amina firenena atao service public anankiray ana firenena hafa. Izany dia manohitohina ny fiandrianam-pireneny frantsay sy manohitohina ny fiandrianam-pireneny izay firenena hafa izay. Ka izay conflit d'intérêt amin'ny firenena anankiroa izay dia noho ny fanafenany Andry Rajoelina ny fananany zo pirenena tokana. Faharoa manaraka izany, nametraka ny fampilazana sy fampahafantarana teny anivony mpikambana ny parlement rotonta aty Frantsa izahay ary amin'ny fotoana akaiky dia akaiky rapitso ihany dia ametraka ihany koa ny fitoriana eny anivony tribunal de première instance na ny fitsarana mba rahatonga voalohany any Madagasikara izay ametraka ny président ny tribunal na ny filohan'ny tribunaly eo anatrehany andraikitra tokony raisiny dia ny exception d'extranéité na ny exception milaza fa tsy teratany malagasy intsony Andriamatoa Andry Rajoelina no io lalàna article 42 ny code de nationalité io. Izy tenany tsy nangataka analana n'izany satria izy raha teo olona efa feno taona, izy raha teo efa navita service militaire ka dia nafenony fotsiny le izy. Fa isika kosa dia ametraka ireo tompon'andraikitra rehetra eo anatrehany adidy andraikitrany sy ny lalàna mba hampiatra an'izany lalàna izany. Ny atao hoe exception d'ordre public dia manohitohina ny filaminam-bahoaka ka nizanizy rehefa olom-pirenena malagasy dia afaka misolevena milaza izany exception izany eny anivony ambaratonga mpahefana izay mahefa. Etsy andaniny dia efa maro koa ireo mpanohitra sy antoko any atoerana antoko mpanohitra mazava ho azy nanao fanambarana sy nanao fiantsonany lehibe ny andrim-panjakana ny antemera pirenena malagasy mba andray ny andraikitrany amin'ny fanatsaharana any Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny asa izay isandohany ho filohan'ny repoblika nefa tsy ananany akory ny zo-pirenena izay farafahakeliny ilaina amin'izany dia ny zo-pirenena malagasy. Izay zany ny fanambarana izay ataonay androany ary etoko dia omena ny ireo izay any Madagasikara na any ny faritany eto Frantsa hafa ny
fitenenana ahafahan'izy ireo mba mitondra ny hevitra na mametraka ny fanontaniana izay fanambarana tia zareo entina eo anatrehan'izay lazaina exception d'extranéité na hoe tsy fizakany filohan'ny repoblika malagasy ny izo-pirenena malagasy izay.